Alleluia. Fanna lehibe raha-manantsika rehetrarehetra indray rehefa manala dia androany ity. Anatin'ny fotoam-bavaka isika, izay fotoam-bavaka mahazatra antsika isaka ny sabata tahaka an'izao rahanao ampandarana andravoka izao ilay kiradio. Tsika rehetra mpanaraka ny fandarana, tsika rehetra ambony izay maresa, dia manona amintsika rehetra indray ny fiandaran'Andriamanitra amin'ity androany ity. Alleluia. Miavaka kely ny fotoanantsika androany, tsy tahaka ny mahazatra, tala ihany koa vao nanomboka satria dia maromaro ihany ny ankizy izay aty an-tokantranonay amin'izao fotoana izao anatanteraka ny Pentecoste Rapitso manao ny sabata androany ary dia izany dia arak'izao hitanareo izao dia miova kely miendrika ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Aza manala tsika rehetra fa na dia tsy hisy tononkira izy eo aza atao anatin'ny live dia hitanareo anatin'ny commentaire ny tononkira. Ao zany mapetrakintsika ny tononkira izay ao ataontsika eto mba hahafahantsika rehetra ihany miaina tanteraka ao anatin'ny fotoana tahaka ny mahazatra. Mifaly be mihitsy miaraka aminareo androany ary miara hivavaka indray tsika eto. Hatramin'ny maraina moa tsika teto rehefa nivavaka tao anatin'ny commencement tsika rehetra izay tao dia nahita fa tena mitady an'Andriamanitra tsika ary nifaly tao amin'i Jesosy tsika fa eto kosa vao manomboka ny live dia faly izay miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Amin'ity androany ity dia ho hiten'Andriamanitra manao hoe raha miaro ny tongotrao ianao amin'ny androko masy dia hoentiko ianao ozy Andriamanitra ho ampifaliako. Alleluia. Ao androany androany tsika tena miaro ny tongotritsika mihitsy satria rehefa fotoana tahaka an'izao dia ny tongotritsika io tsy te hipetraka, ny tongotritsika io te handeha foana io, te hihetsika foana io, te hivoaka io, te hanao zavatra io. Fa hoe Andriamanitra hoe raha miaro ny tongotritsika isika ka tsy manao izay tiantsika ao anatin'ny androko masina hoe Andriamanitra dia hoentiko ianao dia ampifaliako ao an-trano. Tsy izay tiantsika no ataontsika eto androany. Alleluia. Fa izay tian'Andriamanitra no ataontsika eto androany. Satria raha izay tiantsika no ataontsika dia tsy hiaro ny tongotritsika mihitsy tsika rehefa malala lasitsika na dia be lehibe ny zavatra azo atao, be ny toerana azo ale rehefa farany herinandro ohatran'izao. Fa tsika kosa miaro ny tenantsika ho eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mba tsinitsiny eo anoloan'Andriamanitra. Tsika rehetra hivavaka amin'izao fotoan'izao dia hiara hitsanga tsika ty anatin'ny tokantrano. Tsika rehetra kosa anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy any dia hiara hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao anondrika ny lohantsika dia ametraka ny fotoana rehetra eo am-penantanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Alleluia. Jesosy manalo misaotra sy miteranao izay ary mankalaza ny anaranao masina sady avo indrindra tompony. Misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy fa tsapanay loatra ny fitiavanao izany na dia nanomezanao ilay izao andro izao mbola fahanay mitsahatra tamin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Nitsahatra tamin'ny asanay izay Jehova, nitsahatra tamin'ny raharanay izay Jehova, fa ianao kosa manome anay fitsarana ny fanahinay, ny fonay omenao fitsarana koa amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay mafifaliana ny nanatanteranay amin'ity sabata masinao ity. Tsy mba ataonay amin'ny fifiretanay na Jesosy na dia tianao azy ny sabata izao Jehovahandriamanitra, tena tianay koa ny tonga eto androany. Mangasitraka Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra izay efa nataonay teto androany. Apetrakay aminao no mbola toy ny fotoana Jesosy malala, ny fiderana Jesosy, ny toroteny Jesosy, ny teny rehetra izay ambaranay eto Jesosy mba hampahery izay rehetra mitanondrika, ampitraka izay rehetra mety kivy amin'izao fotoana izao, hampahery izay rehetra mety miravoravo-tanana Jehovahandriamanitra ny tokantrano any. Jesosy hamangy anay ny fanahinao amin'izao ankatoko ny Pentecoste izao Jesosy malala. Dia inoko santeninaiky fa zareo dia tsy mba anisan'ny olona ho diso anjara amin'izany famanginao izany Jehovahandriamanitra, fa anisan'ny olona andray amin'izany izay Jesosy. Androany sady izay dia efa mitady an'izany fanatrehanao, androany sady izay dia efa mila an'izany fanatrehanao Jesosy malala. Anatrika anay eto amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsy saray avy reto Andriamanitra, fa matoa izay tonga eto. Alleluia. Dia satria nitalianao ny fiainanay, satria notantananao ny fiainanay. Amen. Na nivoaka naniditra Jesosy malala
dia notahinao zay Jesosy eo matoa izay velonaina somatsara ty androany ity. Nangatahana anao zao fotoana zao dia nifanatrianao idina eto. Tahaka ny tsy manao nahitana ity eto raha tsy eto nifanatrianao Jesosy. Mameno ny fonay, mameno ty efitranonay ity, mameno ny any amin'ny tokantrano izay mandray zao fandala zao tsy rairay avy. Ny isan-telefona Jesosy vangio kasio amin'ny saronao mahery. Jesosy amilanao zay. Milanao zay matotonga eto Andriamanitra. Tsy fandalianandro raha tongavana eto fa fitadiavana anao Jesosy malala. Misaotra anao zay Andriamanitra. Manatrianay amin'ity androany ity. Hovonaitra ny ananao reny ihany eny zavatra rehetra ataonay eto Jesosy. Ianao nomenay voninahitra. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen Jesosy malala. Totsika ravana malala totsika tira mahafinaritra be ty androany dia misaotra an'Andriamanitra tsika iantso ny fanamasin'Andriamanitra tsika mba hanatrika tsika eto amin'izao fotoana izao. Halleluja. Manafana tsika eto ny fanan'Andriamanitra androany. Azamaraiky mangatsitsika ianao. Fa eto Jesosy anafana. Amin'ity Pentecosta ity, izay rehetra mangeta enta, ho iten'Andriamanitra hoe any am-paranany dia tsy misy fetrany fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa namalala dia natao hampifony olona tsirairay avy. Natao hahatonga ny olona hitodika amin'Andriamanitra, hahatonga ny olona hatsapa. Fa tsy toy izao izy raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa namalala. Isika rehetrarehetra ito, ao anatin'izao akatoko ny Pentecosta izao, dia ao ko fantatsika lafana fa ny fanahy masina izay nomena antsika dia fahasoavana avy amin'Andriamanitra ihany koa zany.
Raha miteny Jesosy hoe andeha aho izy Jesosy. Rehefa lasa Jesosy dia mbola izy no teny ho avy aminareo ny mpalanatra ozy izy. Ry havana malala. Raha tsy nisy an'io fanamasina io tsika dia tsy tahaka izao ny fiainantsika ry havana. Io angeny mampianatra antsika, io angeny mananatra antsika, io angeny mampatsara antsika isan'andro isan'andro. Ny zavatra nataon'Andriamanitra antsika ry havana malala, ny fanamasina ny mampatsiaro antsika. Tsarovy fa tsy ohatr'izao ianao raha tsy Andriamanitra. Tsarovy fa tsy toy izao ny fiainantsika raha tsy Jesosy ry havana malala. Miainao anatin'ny fahasoavantsika satria Andriamanitra no mampiainantsika ao anatin'izany. Nao ataontsika ity anankiray mahafinaritra ity hoe ny fahasoavanao Andriamanitra natoy izao anay aho. Tsinotsinona izay Andriamanitra, tany andavaka izay Andriamanitra, fa novonjenao, halleloia, tamin'ny fahasoavan'izay Jesosy. Amen. Tsika fotsika rehetra izany. Ilay efa haintsika loatra izany fa tsika fotsika rehetra izany ny fahasoavanao Jesosy.
Haleluya Jesosy. Nareo ve efa nahita olona nanangana zanaka tsy tiana ny avana melohana nanganana olona anankiray zanaka. Mahitsika olona be lehibe manangana zanaka. Mety tsy manan-janaka izy. Na mety manana ihany koa izy nahita zaza teny amin'ny rehetrarehetra teny, mety narindreniny teny, narindray aman-dreniny teny dia alainy iny zaza iny dia mahampalahelo azy dia tiany. Dia izay izy vao tapa-kevitra ny ananganany iny. Ary atsangany iny dia mitondra ny anarany iny dia misoratra ao anatin'ny ankohonana iny raha tokantrano anankiray manana livre de famille dia raha voatsangany ny zaza iny dia misoratra ao anaty livre de famille dia manomboka eo dia zanany. Ary ny mahafinaritra rehefa ohatr'ireny dia iny zaza iny tsy mba gafafa koa iny zaza iny fa manonona andreo olona nanangana azy hoe dada sy neny. Aleluia. Ka na dia tsy zanany azy, na dia tsy natenany azy, ny mahatonga azy ireo mifanonona ho zanaka sy ho ray aman-dreny dia ny fitiavana izay nisy, izay famatorany. Aleluia. Ao anatin'ireo tokantrano. Na dia tsy mifampiteraka izy ireo. Tsika nge havana ohatr'izany e. Tsika nge havana tsy zanak'Andriamanitra e. Tsika nge havana tsy voafidin'Andriamanitra e. Tsika nge havana tany lavitra e. Tsika tena olona lavitra n'Andriamanitra, fahavalon'Andriamanitra isika. Fa nalahelo antsika Andriamanitra. Ary rehefa nalahelo antsika Andriamanitra dia natsontsika, dia namboarintsika, dia natsangany zanakitsika ny havana malala. Ankehitriny mba misoratra ao anatin'izany atao hoe ankohonan'Andriamanitra nge tsika rehefa. Mba misoratra ao anaty livre de famille nge tsika rafany satria tsika tian'Andriamanitra. Reny zaza ireny rehefa alain'le reny na hoe zaza mbola kely dia mbola tsy mahafantatra akory izy. Izy ary ho maka anazy io, izy ary ho mitondra anazy io. Fa rehefa tezainy dia melehibe, dia me mahafantatra olona le zaza, melehibe miaraka eo foana dia mitombo ny fifankatiavana. Aleluia. Andriamanitra mbola tsy nahay ty azy akory tsika dia efa teny. Mbola tsy nahay teny kory tsika hoe Jesosy tiako ianao, fa izy efa ty atsika. Mbola tsy fantatritsika izy rafana dia efa ty atsika izy. Tsika rehetra kosa androany tsika hiverina amin'Andriamanitra rafana malala. Tsika le zanaka nefa iza tamintsika reto moa mbola tsy nanao tahaka le zanaka adala rafana malala. Nahaka ny fananantsika dia nandeha tsika no entsika tena zao tontolo zao teny ny zavatra nomeny ray tsika rafana. No tsika androany hiverina amin'Andriamanitra. Ataontsika ity raha anankiray ity tena natsika amin'Andriamanitra hoe izany nge Jesosy hatramin'izay tena toa ohatrany ny sionahay nge zany Jesosy hatramin'izay. Ohatrany ny sionahay hatramin'izay fa aika izaho tsy mahay. Fa ankehitriny azy Jesosy hiverina aminao. Aleluia. Raha tsy mikely tasy fa ataontsika karaoke ty izy ty tsy maneno satria tsy misy an'le hira tena izy ato ataontsika karaoke le izy tsy maneno ataontsika afotsika rehetra zany iry zany androany. Hiverina amin'Andriamanitra tsika androany dia hiteny ao anatrihan'Andriamanitra hoe Jesosy manenina ny amin'ny ratsy nataoko ety antonga eto. Haleluia. Tsika rehetra mpanatin'ny tokantrano hira haleluia. Marina,
Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsika rehetra anatin'ny tokantrano any, haleloia. Atoloroan'Andriamanitra ny tenanao androany. Afaka mandoalika mihitsy tsika amin'izao fotoana izao dia hanolo tena ho an'Andriamanitra tsika fotoana androany. Hanavoazantsika indray ny fanorantenantsika eo anatrehan'i Jesosy, itenenantsika indray hoe Jesosy io. Raha Yesu indray amin'ny vonona mbola ho anao an'i Jesosy mandana. Samy manolo tena ho an'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Samy manenina. Raha nisy koa zavatra tena tsy sampanao. Taloha izao Pentecoste izao ry havana manao. Tena renao na vesitra tena anatinao tany. Raha nisy zavatra tena mbola tsy sampanao mihitsy hoe mila entinao eo anatrehan'Andriamanitra ho diovina amin'ity androany ity. Dia androany ny fotoana tsara indrindra. Amen. Mila miatrika Pentecoste anatina fahadiovantsika. Anatina fahadiovanam-po. Anatina fahadiovana amin'ny lafiny rehetra. Halleluja. Tsika hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Tolon'Andriamanitra amin'ny tenanao. Ho hamasin'Andriamanitra ny tenanao io. Hametrahana ny fanamasiny io. Dia mila masiny io ilay fanamanana. Hoy ny ten'Andriamanitra aminao ihany koa masina ireo satria masina. Fanamasina mipetraka ao anatinao. Dia mila masina ianao. Ny fanahy maloto dia mipetraka any amin'ny toerana maloto. Any amin'ny trano maloto. Any amin'ny vatana maloto. Fa ny fanamasina dia mipetraka ao anatin'ny efitra masina indrindra. Ao anatin'ny trano masina. Ao anatin'ny fanahy masina. Amen. Anatin'ny fo masina. Halleluja. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Hamasino mihitsy ny tenanao androany tenenao Jesosy hamasino ahy. Atolotra anao Jesosy ty tenako ty. Entiko eto anatrehanao. Bataiko eto anatrehanao mihitsy Jesosy. Atolotra anao indray ny foko ny saiko sy ny fanahiko. Hamasino ahy Jesosy malahy. Rehetra Jesosy manatona anao amin'izao fotoana izao. Jesosy ampanetry ny tena lehibe Andriamanitra. Anatonana ianao androany Jesosy malahy. Anatonana alorana ny fona eo anao Jesosy. Alorana ny tenana eo anao Jesosy eo. Atolotra eto anatrehanao momba ilay rehetra indray androany Jesosy malala vozona eto anoloanao. Amen Jesosy. Raisy indray Jesosy. Misy olona mety sambany izy vao tonga eto androany Jesosy malala. Fa androany izy vao mba hisoka-bahava eo anatrehanao ka hiteny ity ahy Jesosy malala. Androany izy vao mba hiteny raisy aho Jesosy. Androany izay rehetrarehetra Jesosy. Iombona ny fona sy ny sainay androany. Iombona ao anatin'izao vavaka fanoloran-tena izao. Tiana hamasinonao izay Andriamanitra. Rehefa ho avy ny Pentecoste Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra ianao. Aza mihetsiketsika eto Jerosalema manam-panampiana nareo ny hery. Satria Andriamanitra tsy fonao voapetipetika ny mpianatra. Tsy fonao misy faharotona mbola azo ny mpianatra ny ivelany any Jesosy. Ka naleonao niteny tamin'izy ireo mba tsy hetsiketsehany izy ireo eo. Satria ho atafy an'izy ireo ny hery Jesosy. Androany Andriamanitra, io mananay amin'izany Pentecoste izany Jesosy io. Atafihoana ny herinao. Esorony ny fahapetimpetenina sy ny loto rehetra. Jesosy rehetra tsy araka ny sitraponao. Mety nandotondoto ny fanahy amin'ny herinandro iny Jesosy malala. Amen. Jesosy io. Androany atsangahana izay avy. Atsangahana izay rehetra mety kivy Jesosy. Ampahery izay rehetra mety miatrik'olana amin'izao akatoko ny Pentecoste izao. Ilay fanampampahery hidina amin'ilay tsiray avy. Jehovah Andriamanitra raha misy marary sitrano Jesosy ao anatin'izao akatoko ny Pentecoste izao Jesosy. Andray ny fanahinao izay raha pitso miomana ho amin'izany izay Andriamanitra. Tiana misitrana avokoa ny momba ilay rehetra Jesosy. Nisy noditra vaovao dia asiana divay vaovao. Nisy noditra tota tsy afaka asiana divay vaovao. Fa androany nisy noditra tota rehetra dia hiala fa ametrahan'Andriamanitra sy noditra vaovao. Amen Jesosy malala. Afahana mandray ny fanahy vaovao Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy eo. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra faheto ianao. Misaotra faheto ny fanatrehanao. Misaotra faheto ny fisianao Jesosy malala. Halleluja. Amen Jesosy. Vem o dia tu, o que era
Androany mbola teteny aminao amin'ny famonjenantsika reto dia tsy aveza kory tsy misy famonjena azy mizaniza atao amintsika fa Andriamanitra no afaka manao ny zavatra rehetra amintsika rehetra. Raha manana olana ianao androany manan-javatra mety mahateny ianao androany dia za teteny fa tsisy afaka mamonjy anao amin'io afa-tsy Jehova ilay ihany. Betsaka ny olona mbola mieritreritra hoe mbola misy anatenany satria mbola eo ihany ary mahatonga ny olona sarotra amin'ny olona miantso an'Andriamanitra indraindray fa mora amin'ny olona miantso olona mamonjy azy. Fa za rehefa teteny amintsika rehetra ravana malala
fa raha misy famonjy mora azo indrindra dia eo Andriamanitsika io lafana. Ary ny famonjenantsika tsy avy amin'iza kory fa avy amin'Andriamanitra ireny ihany. Isika rehetra dia efa volomelony izany fa tsy sahabotra antsika afa-tsy Jesosy lafana malala. Ankoatra teteny aminao mbola mamonjy Jesosy amin'izao fotoana izao. Mbola tsy tonga hitsara Jesosy fa mbola mamonjy izy. Haleluia. Mbola mitady izy. Mbola milatro izy. Mbola manolotra ny tanany izy. Anjarantsika androany. Manome ny tanantsika. Raha azo riavana malala. Tenitsika androany samy amin'olona dia sao tsy faminana. Mandamy Jehova. Haleluia. Raha kivikivy anao dia teneny mihitsy tsy avy amin'olona faminana Jesosy. Haleluia. Haleluia. Ufain'Andriamanitra tany lemaka izany dravana. Amin'ny alalana teny iray monja angena fa malala e. Ny ten'Andriamanitra manao hoe ny teny feonao Jehova mampitsonika tendrombohitra. Fa ny feon'Andriamanitra angena mampitsonika tendrombohitra. Ary angena mahatonga antsika mihaino ny feon'Andriamanitra foana rehefa malala.
satria ny raha io feo tonga amintsika io dia solika ny tena voatra eo amintsika raha indraindray olana io tena tahaka ny avoana indraindray io zavatra mahazo antsika io tena tahaka ny ranomasina misafotofoto fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany diavana rehefa voakasika ny fokony eritreretra hoe ianao ange Andriamanitra nanome anay teny fikasana be dia be mba hahatonga anay tsy kivy fantatra Andriamanitra fa ilayntsika ireny dia nomena antsika raha tsy ilayntsika ny teny fikasana tsisy nanomezana antsika an'ireny fa tena ilayntsika ireny satria nahoana eto an-tanin'adiny misy antsika ny hafa mila ny teny fikasana Andriamanitra tsika mba ahafahantsika mijoro ahafahantsika mahery haleloia za teteny antsika rehetra manao hoe tsy verimaina ny havana ny fikerezantsika aina ary zao antsika mitady an'Andriamanitra isanandro zao haleloia ho avy ny fotoana Andriamanitra manome toky antsika fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ny havana hamaly antsika io Andriamanitra io hamaly zao etaetantsika hamaly ny zavatra izay mahiriny fotsika haleloia ary amin'izay fotoana izay tsika dia ho faly ny ten'Andriamanitra no ho faly hitany famonjeny Jehova isika ny havana malala Melohan'ny dirantsika ny ten'Andriamanitra dia ataontsika tira mahafinaritra tia ao inazy antsika dia iaino ten'Andriamanitra rehefa mpaherintsika aza kivy ianao fa tsy verimaina tsy akory fikenezana maina ao amin'ny Kristy ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo azany aloha dia iaino isika Arasako fola Malitsu mantinadanya Nimula matukianawa Natutsumeti avukuzai tatao Nimino famayana Atopina vukulila kane Nimino famula isilana Msuka chawa Hallelujah
ny famonjena. Alleluia. Ivavatsika amin'izao fotoana izao any tenin'Andriamanitra raha tonga eto ianao androany dia miarabana manokana. Ivavatsika amin'izao fotoana izao ivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra sika. Maniry mba anisan'ny andray amin'izany tenin'Andriamanitra zany raha tonga eto androany. Tena tsy ala-maina eto ianao raha lasana vavamalala sady miarabantsika rehetrarehetra izay tratranto eto androany a. Mitahiny tompo aletsika tsirairay avy ary tsy ala-maina eto ianao amin'ity androany ity. Ivavaka antsika amin'izao fotoana izao Jesosy io. Misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ny amin'ny andro sabata fa finaretanay ity izay tena fotoana maminay tokoa Andriamanitra. Isaoranay ny anaranao Jehovah-Andriamanitra. Dia raina ny anaranao ray ao. Akasitraka ny amin'ny fitiavanao anay. Tahiri Jesosy ny teny izay hotoriana amin'ity androany ity tsy avy amiko fa avy aminao. Ianao metraka ny teny rehetra ao am-bavaka hatramin'ny litera iray kafezateny ray Jehovah-Andriamanitra. Ary fanainao masina no hiasany ampon'ny tsirairay avy amin'ny isan'ny tokantrano isabatan'olona. Mba tonga izany teny izany a tena hoe ho voaray ny tsirairay avy amoa avy zato eny any ampon'ny tsirairay avy. Amakivaky rindrina, amakivaky abakabaka, amakivaky ranomasina Jehovah-Andriamanitra izany teny izany dia ho tonga any ampon'ny tsirairay avy. Akasika ny fonay rehetrarehetra. Tena ho sabatra roa lehiray tsapoka anatin'ny fonay ny teninao amin'ity androany ity. Ary sabatra tsy mba handratra fa sabatra hanasitrana. Sabatra tsy hamono fa andrabandraba kosa ny fatorana sy ny asany maizina rehetra. Voninahitra ny ho anao hatramin'izay dia mandrakizay aho. Halleluia. Amen. Ivavakantsika efa vavaka motsika fa itsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Itsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Milohan'izay aloha dia dalohantsika no hira anankiray sady miarabantsika rehetrarehetra faly be misy mahitanareo eto a. Izay mbola sy narabaiko a raha Jonathan efa ato an-trano, raha Razy ny apôstôly, raha Manana Tsiory, Erika Araka, raha Bakanana, tahitoto daholo tsika menakavy a. Faly be mahitanareo. Halleluia. Androany tsika izay izay mboatsika ny fotoana e. Alatsika hitsangana daholo a. Miara vokina ketsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika fifarina be mihitsy izay. Halleluia. Halleluia. Afaka mitsangana kely mandeha misotro rano ianao a. Atao izay hampalaiza anao fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Halleluia. Ao atsika. Hallelujah.
Halleluja. Akasitraka atsika rehetrarehetra minao fa samy tao anaty fifaniana atsika zany izy zany. Halleluja. Ere somary amin'ny endriny hafa mihitsy fomba narahantsika ny fandarana androany. De zay le aloha ny amin'ny ty androany ty ny amin'ny otsika ny fandarana. De manasa antsika ary no ten'Andriamanitra. De maniry koa raha maniry mba hatratramin'ny farany isika rehetrarehetra. Halleluja. Atsika moa kalaza Pentecoste rapitso. Halleluja. Zany mahatonga an'ireto ankizy izay tonga ato anatiny reto amin'izao fotoana izao. Halleluja. Kalaza Pentecoste tsika rapitso ary de miteny aminareo koa ianareo izay rehetra maniry iara-kalaza Pentecoste aminay de tongava ao anaty Zoom rapitso rehefa sy tonga aty an-trano ihany nareo Halleluja. De tongava ao anaty Zoom raha maniry niaraka aminay nareo de mampiditra Zoom ianareo de mandefa MP amiko nareo rapitso maraina de amin'ny folo lancena ny Zoom de ao anaty Zoom isika nanatanteraka ny Pentecoste. Halleluja. Natanteraka ny Pentecoste tsika amin'izay rapitso zava-dehibe fotoana matoa. Misy olona eto amintsika eto nandeha 700 kilometatra latsaka, 900 kilometatra, 400 kilometatra. De ainareo amin'izany ka mety hoe mahazava-dehibe amin'izany hoe mba hitandrina sy hanatanteraka Pentecoste izany. Ka de tenanareo hoe tsy voatatsika andalondalo fotsiny zany fa fotoana lehibe zany tsika mandray ny fanahy masina izany. Moa ny atao hoe fanahy masina de ny fanahan'Andriamanitra. Tsotra be zany. Ny fanahan'Andriamanitra de fanahy masina, Andriamanitra ny masina, ray ny masina. Ny fanahy rehefa miteny antsika fanahan'Andriamanitra de fanahy masina zay. Halleluja. Ataontsika resaka momba n'izany androany. Halleluja. Satria fotoanan'izany fotoana tokony hiresahana an'izany amin'izao fotoana izao. Ao boky Zakaria ijery teny avy hatrany tsika hoe boky Zakaria mety tsara hoe ny feoko zany. Boky Zakaria toko fahaefatra. Boky Zakaria toko fahaefatra andininy fahaenina novakitsika amin'ity androany ity. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe anaran'i Jesosy tena maly izy ka nanao hoe Halleluja. Tena maly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'ny Serobabela, tsy amikery na ampatanjahana fa amfanahiko hoy Jehova. Halleluja. Amen. Averiko tsika rehetra miara mamaky. Tena maly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'ny Serobabela, tsika rehetra miara mamaky. Tsy amikery tsy ampatanjahana fa amfanahiko hoy Jehova tompony maro. Halleluja. Tsy amikery tsy ampatanjahana. Rehefa mieritreritra hery sy tanjaka tsika de mieritreritra ny vatatsika ity. Rehefa mieritreritra hery sy tanjaka tsika de mieritreritra olona hoe olona matanjaka de olona ngezy izy zay olona mirijarija izy zay salama tsara izy zay mavita mipata zavatra mavetsatra, mavita miatrika zavatra mafy, mavita mandeha lavitra be ohatra. Zany rehetra zany endrika avokoa an'izany hoe hery sy tanjaka izany. Fa androany tsika de tsy resaka an'le hery sy tanjaka. Halleluja. Ara-batana. Fa iresaka an'le voalaza faharoa io hoe amin'ny fanahiko. Iza moa le miteny ny daolina zay de miteny hoe hoy Jehova. Fanahaniza zany no resahany fanahan'i Jehova. Raha miteny zay hoe fanahiko hoy Jehova de fanahan'i Jehova zany, zany hoe fanahan'Andriamanitra zany, zany hoe fanahy masina zany. Ampisehoako zavatra anankiray tsika ny tena hoe fiaingantsika, ny tena hoe tsika tena ohatra zany hoe misy an'ireny olona reny ohatra hoe amin'ny Facebook izy manisy filtre ohatra amin'le sary, na ohatra koa hoe miona amin'olona ianao de manao maquillage be de be zavatra maro de miova tanteraka mihitsy satria raha olona zarazara ohatra lasa fotsifotsy be. Raha olona be maso de afaka atao kely maso noho ny maquillage. Raha olona kely maso de afaka atao be maso amin'ny alalan'ny maquillage. Fa raha tena te ahita zany tsika hoe ohatrany ahoany tsika reto raha tena d'origine
de ohatranao mahita anazy zao mihitsy any tena d'origine tsisy ninona fa tena hoe zao mihitsy. De zany te ampisehoanao ny endritsika olombelona, ny tena pozitsika olombelona, ny fahefatsika olombelona sy ny fahaizantsika olombelona d'origine. Zasika maky ten'Andriamanitra ao amin'ny Mpitsara, boky Mpitsara, Mpitsara toko fa 11, Mpitsara toko fa 11, andininy fa 7 sy 20. Mpitsara toko fa 11, andininy fa 7 sy 20, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe milatsinikely fety zakany. Aloha marina kely ny alitaran'ny Jehovah, halleluia. Mpitsara toko fa 11, andininy fa 7 sy 20. Mivakiko zao minaran'i Jesosy. Ary raha vehivavy nanondana ny Samson natory teo an-dohany, dia ny antso lehilahy ka nanaratra ny fotobolo fito teo amin'ny lohany. Dia vao izay no nampihetry azy, satria niala taminy ny heriny. Andininy fa 20. Dia hoy raha vehivavy, ameny anao ny Filistina ny Samson. Dia ny fota amin'ny torimaso izy ka hoe, hivoaka tahaka ny teo aloha ka hanesika ny tenako. Ka ny tsy fantany fa Jehova efa niala taminy. Dia nitoyan'le tenin'ny Samson tany, hivoaka tahaka ny teo aloha. Dia izy hoe aiza renao izy hivoaka eo? Ay, tsy hivoaka tahaka ny teo aloha kay satria nanino? Hoy ten'Andriamanitra, dia nisambotra azy ny Filistina. Ka nanino? Namotsy tranomasony. Dia nitondra azy lidina nahitany Gaza, ka namatotra azy tamin'ny gadra varahana, ary nitody vary tao an-trano famatorana izy. Io pozin'ny Samsona io ny tena toetrantsika olombelona, io ny tena mombantsika olombelona. Ilay nanino? Le mora voasambotra. Azonareo? Le mora voasambotra. Ilay ny teny hoe andeha hietsika, nefa nisy navita zavatra sa tsy navita Samsona teo? Isika olombelona dia afaka miteny hoe za hanao zavatra, za hanao an'izao, ataoko ty, tsy maintsy vitako ty, tsisy mahafitsilaitra ny zoto, tsisy mahafitsilaitra ny nifo. Izy mampionana tamin'izy nianatra tany am-pianarana taloha, mitenena izy hoe toy izy zao bola zao, tsisy tsy mahafitsilaitra ny ka zao hoe zatra mikorotona taloha tany dia mafy nifo be daholo dia zatra mikorotona dia tany izy mbola kely. Dia toy izy teo bola ty, tsisy mahafitsilaitra ny nifo izy satria za mieritreritra ny nifo ny zany rehetra. Nindrina zany tenentsika tsisy mahafitsilaitra ny zoto na tsisy mahafitsilaitra ny nify. Dia zao io ny endritsika olombelona, io tsika olombelona ry havana, hoe hivoaka tahaka ny teo aloha tsy malala ananga. Fa inona zavatra tonga ny Filistina navita zavatra ve? Tsy navita. Ianao io ve mavita zavatra? Raha hoe amin'ny Filistina zao dia mavita zavatra ve ianao io zao? Jerevo ny tenanao dia jerevo ny mombanao, tadidio ny lasanao, fonja amby firikilao nefa mba mibatainao. Inona zany tena mahetsika tadidinao hoe karazana hitanao ohatran'ny hoe exploit tena mba vitanao teo amin'ny fiainanao. Hoe ohatra hoe navita ditongotra 5 kilometra ianao betsaka indrindra vitanao. Fa voafetritsika. Fa natonga ny Samsona ngery havana tsy ohatran'io hoe dia io ny valiny, nisy zavatra niala tao. Hoy ten'Andriamanitra hoe hivoaka tahaka ny teo aloha ka hanetsika ny tenako. Zany hoe taloha izy zany navita zavatra sa tsy navita? Navita izy. Saingy nisy teny anankiray hoe kanjo tsy fantany, fa Jehova efa niala taminy. Io ny tena fahavoazana teo amin'ny Samsona tamin'ity tantara ity havana malala. Samsona hatramin'ny naterahany dia nametrahan'Andriamanitra ny heriny. Jerenareo ao amin'ny
ao amin'ny mpitsara 710 ao. Efa nizarin'Andriamanitra vita zavatra Samsona satria naninona? Satria nalatsak'Andriamanitra tamin'ny fanahany. Mpitsara 710 ao, 9 nge vakitsika. Vakitsika hoe 9:5. Hoy ny ten'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe dia nidina Samsona sy ny ray aman-dreniny naka ny timinahy, ary no tonga teo amin'ny tany mboaloboka ny timinahy izy, indro nisy liona tanora ny herina taminy. 9:5. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Dia inona ny vokatrin'ilay filatsahan'ilay fanahin'i Jehova tamin'ny Samsona? Ary ilay liona tanora dia nisamatsamahana ohatry ny fanasamatsamahana zana-kosa, nefa tsy nisy ninina teny an-tanany. Inona ny zavatra ka talohany io? Nilatsaka ninona ao izay ten'Andriamanitra? Nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Zany hoe raha tsy nisy amin'ny teny io zany nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova, dia izao ny toen'ito tary io. Dia izy Samsona fa nienjehan'ny liona, ary nitsoaka izy fa nihanika-azo, hay ny liona mahay mihanika-azo. Tsy napozin'ny Samsona tokoa fa hay ny liona dia mery mandeha noho izy. Indrisy ry havana amin'ny alahelo lehibe ny ilazana amintsika fa nohan'ny liona Samsona, ary mbola ao amin'ny fasany mandraka ankehitriny. Moa ny tantaran'ny Samsona fa tsy voasoratra eo amin'ny tantarany tonga izay toyany io. Raha tsy nisy an'io 5 tapo amin'ny voalohany dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Noho ny filatsahan'ny fanahin'i Jehova tamin'ny Samsona zany, tonga dia zany liona zany tonga dia nefany i Samsona dia olona ohatry antsika rehetrarehetra ihany. Dia any amin'ilay vakitsika tamin'ny nanomboantsika amin'ny ten'Andriamanitra toy amin'ilay Samsona 5:20 terevany. Vao tsy nisy an'io fotsiny. Vao tsy nisy an'io fotsiny. Dia tsy nitsinona Samsona. Tsy liona fa Filistina. Tao dia mipotseriny Filistina ny masony. Misy olona ve anaiky potsipotserina maso zany fotsiny? Tsy afaky ny anaiky Samsona, nefa koa tsy afaky ny anda, satria tsy nanam-pahefana. Satria efa niala, teto hoe tsy nilatsaka tamin'ny fanahin'i Jehova, fa niala taminy. Zava-doza zany ialan'ny fanahin'Andriamanitra zany, afaka malalako. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona 5:15 efa nanao fanoharana momba ny amin'ny voaloboka izy. Hoy Jesosy hoe ianareo izy raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Samsona io zany possible na akoho ary tsy matiny. Za tena za tsy mahay mamono akoho. Mba toetra amin'ilay mampiavaka ananga amin'ny lehilahy, nefa za tsy sarim-bady fa za tena tsy mahay mamono akoho. Tsy vitako, tena tsy vitako mamono akoho io. Raha ihinana akoho nareo dia akoho maty entina. Fa tsy io mba misy lehilahy zany dia rado ny lehilahy ao. Tsy maintsy eme manambotso ihany mety anao an'inona fa tsy vitako mamono akoho io, tena tsy tatiko mijery an'ilay akoho vonoina satria za tia akoho, tia biby tia miompy akoho. Nenay ny akoho taloha tsy hohanina matsy fa ompiana atao namana. Fa i Samsona teto nahafaty an'ilay liona satria nilatsaka taminy ny fanahin'i Jehova. Ary isak'izay milatsaka io fanahin'i Jehova io dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina, tsy vitan'olombelona i Samsona. Raha jetsika zany amin'ny Psalm 1:7 lay. Dia volaza tena dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova, ka nidina nakany Asikelona izy dia namono 30 lato. Dia nalainy ny fitafindreo ka nomeny ho an'izay nilaza ny fanoronana. Firy lahy ny misambotra ny Samsona taria amin'ilay talia, tsy fantatra hoe tsy voalaza hoe firy lahy. Fa azo antoka. Fa raha teto Samsona mbola te hamonina 100 lahy dia matiny. Matiny. Fa raha taria amin'ilay mpitsara 520 teo a, 420 teo a, rehefa nisambotra ny Samsona ny Filistina, raha tamin'ny hoe efa nialo iny fanahin'Andriamanitra na Filistina ray ary, ilay tsy dia manahoany reny. Ilay somary mba rainrainy lezo tao amin'ny Filistina reny, na reny ary misambotra ny Samsona, mivoaka gazety tena tsy napilo. Fa voasambotra Samsona. Satria nahoana?
I Samsona dia olombelo loatra tsika ihany. Tsika rehetra dia olombelo loatra tsika ireo ihany. Ary fiaingantsika dia olona tsy dia makay aiza daholo. Olona tsy dia manahoana zany daholo. Tsisy apoka. Tsika rehetra tsisy apoka. Manao hetsika tsika. Dia hetsika. Inona mba vokatry ny hetsika nataontsika zao hatramin'izay? Inona zao ny vokatry ny hetsika nataontsika raha mbola tsy milatsaka amintsika ny fanahan'Andriamanitra? Tsy misy. Tsy misy. Hoy zany hoe zay hetsika ataoko ty mandamoka avokoa ka tsisy fanahan Jehova. Tsisy. Mahandro vary sosoa ianao mahandro vary maina ianao sosoa. Marina. Rehefa tsy ao aminao io, ao anaovako azy. Inona tena vary maina? Moaka be mihitsy. Ataovy le vary sosoa any reny may indray le izy adiny tao dia vary sosoa misy ranona pango. Tena mara zany teko anao zany. Tsy maina inona na inona. Hetsika tahaka ny teo aloha. Inona toy ny hetsika nataon'ny Samsona? Maso ny novoapotsitra. Zany ravana ny olona ilan'ny fanan'Andriamanitra. Nefa nisak'izay milatsaka ny fanahan'i Jehova. Tarizy koa dia namono 30 lahy ao amin'ny ao arino indray izy. Any amin'ny tsara toko 512. Inona ilay? Amin'ny aran'ny Jehova raha tonga tamin'ny Lehi izy dia nanakorazy ny Filistina. Latsaka tamin'indray fanahan'i Jehova. Dia tonga tahaka ny rongony izay midorona tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny. Ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Voafatotra tady mazaka izy teo a. Tady mazaka zany le fitaritantsika tomobily reny. Reny no namatorana ny Samsona. Dia voafatotra izy aloha. Fa tonga ny fotoana anankiray. Eo amin'ilay fotoana anankiray dia nilatsaka ny fanahan'i Jehova. Dia inona zavatra mitsara? Tonga dia niempony le tady, tonga dia may le tady, tonga dia le tady efa may. Tonga dia tsisy ninino. Zany hoe rehefa milatsaka io fanahan'i Jehova io dia misy zavatra hitranga eo. Sanatria miala eo dia mbola hisy zavatra hitranga koa eo. Iverina amin'ny laoniny, iverina d'origine, iverina be ranomaso, iverina tsy misy inona tokana, iverina malahelo lava, iverina tsy mahay manao na inona na inona. Satria nanino? Satria niala ny fanahan'i Jehova. Rehefa milatsaka rehefa amin'ny fanahan'Andriamanitra, olona anankiray, hoe fomba fiteny izay, olona anankiray ordinaire, olona ordinaire, rehefa milatsaka amin'ny fanahan'i Jehova, dia lasa ho extraordinaire fotsiny tsotro izao ilay olona. Olona tsy dia manahoana, lasa olona tena miavaka. Jereo hoe Isaoly any amin'ny Samuel voalohany 10. Samuel voalohany 10:10. Isaoly hoy tena Andriamanitra. Ary rehefa tonga amin'ny anan'i Jesosy, Samuel voalohany 10:10. Ary rehefa tonga atao a Gibea izy, indro mpaminany maro iray 5 fanentanana, dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahan'Andriamanitra. Ka naminany teo aminy izy. Isaoly hoe tokony aminany. Isaoly ngeravana olona tsy niofanompanimpon'Andriamanitra io. Ny dina lehan'ny Isaoly io ny ala tao an-trano, ny pepopepo izy ny fomba fiteny, ny totototo, satria very ny olona. Very. Le biriky mantsy azafady. Very ny biriky. Zany hoe olona very entana. Olona tratrana fampitehana, olona very hevitra, olona tsy nisy ninona. Fa sofa nisy ny fanahan'Andriamanitra. Gaga ny olona nahita Saoly naminany. Inona nahatonga Saoly naminany niaraka tamin'ireo olona naminany rehetrarehetra io? Niaraka tamin'ny mpaminany. Eto mantsy ny atao hoe mpaminany dia olona efa maminany foana. Fa i Saoly teto mba naminany, halleloia. Saoly tsy mpaminany fa naminany. Satria naninona teo nisy inona? Latsaka tamin'ny fanahan'i Jehova. Latsaka tamin'ny Saoly ny fanahan'i Jehova any amin'ny Samuel voalohany 5:20 any 5:13. Inona ilay zavatra nitsara? Samuel nanositra nalainy tandroka fediony dia nanositra azy teo amin'ny ralahany. Ary ny fanahan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i David hatramin'ny andro iny. Dia nitsangana Samuel ka niakany Rama. Ny alohan'ny fotoana io izany Davida zany tsisy nafantatra.
tsy nisy tantarany laza momba n'izany Davida tsy fantatry ny olona Davida. Ny ondrina fantatra azy. I Davida. I Davida. I ondrina fantatra, ondrina namana io. Ny ondry rehetra mifantatra daholo. Indra izy. Fa ny olona teo an-tanàna tsy mandalo, misy fotoana angerava antsika mandalo tsy hitan'olona akory. Mandalo isan'andro ianao misy matany fantatra hoe ty olona ty. Dia efa tapilo olo izy. Olona ohatra tsy dia manao an'izay raha zao zay. Nareta le olona mpandalo ety izy zany. Izy olona tsy dia manao any. Fa na ianao le tsy dia manao fa tsy le marika ny olona misy olona tsy dia manao ana mpandalo. Tsy fantatry olona. Davida ohatr'izany. Tsisy nafantatra. Rehefa tonga ny vahiny isakafo tao an-trano Samuel anositra ny Davida. Izay mbola tsy fantatry i Samuel izy any Davida. Hoe Davida ve nosorana? Na ny dadany aza rehefa nanadino any Davida. Ao an-trano zany misy zanaka be hoe fa adinao hoe tsy fantatro mihitsy tsy teo izy. Ary raha eo koa izy tsy remarkenao koa hoe teo. Satria maninona olona tsotra, olona tsisy ninona e. Fa teneniko anareo i Davida teo nahavariana. Voaositra izy. Voaositra inona izy teo? Voaositra ho mpanjaka. Fa tsy mbola nanjaka izy. Fa nanomboka teo, nanomboka fantatr'olona izy. Nanomboka teo zay hetsika rehetra nataony. Tonga dia miavaka be daholo. Hetsika ray ny atao tonga dia miavaka misy tadidina soratana anaty Baiboly. Ary na ny zavatra nataony taloha ary tsisy nahita. Lasa fantatry ny olona niady tamin'ny liona sy ny bera. Tonga dia mpanjaka mihitsy ny maheno ny lazany. Hoe zany nge mpanjaka fa namony liona dia namony bera. Alleloia. Hitanao, ny olona zany ninona nataony tany ambadika tany. Tsisy mahita iny, tsisy malaly iny, tsisy manome ninona momba an'izany. Fa ny olona rehefa voaody milatsaka aminy fanahin'i Jehova na ny lasany azy fongarina zay tsara rehetra atao. Atao relaza. Satria olona malaza. Alleluia. Nanomboka teo ny toy ny tantara ingerevany. Tsy Davida mpanjaka ny toy an'io fa Davida sy Goliath. Hitanao, afaka ampioarina amin'ny anaran'olona lehibe maneran-tany ny anaran'ny Davida kely. Noho n'inona? Noho ny fanahin'i Jehova. Mba mety ve raha zany hoe ianao anaranao dia ampitenenina miaraka amin'ny anarana ohatra zao hoe i Rado sy Bill Gates. I Rado sy Elon Musk. I Rado raha koa salama sy le tompony Amazon ne. Tsy mampiratra le raha vela zany. Ohatra zany amin'ny gazety zao dia tare dia efa tamin'ny izy moa tompony Amazon iny izy moa le mpanankaly be sadiko. Izy mahita eto amin'ny any. Fanina tamin'ny Bill Gates dia fanina tamin'ny Rado. Halleluia. Narefana ny zany ny toteny tsy misy fagarita sy Rado. Halleluia. Ohatra zany. Ny anaranao zany misoratra eo amin'ny soramany miaraka amin'ny anaran'olona tonga dia atahora zao tontolo zao. Ny amin'ny Davida sy Goliath. Fa maninona ary zany? Vokatsy ninona zany? Ao aloha misy chapitra nosorana izy. Dia nilatsaka tamin'ny fanahin'i Jehova. Dia nanomboka resahana amin'izay ny anarany. Halleluia. Iza? Tsy direktera fa ny tompony misy ka. Efa nisy nanao zao zay. Iza? Jeff Bezos izay izy. Jeff Bezos le manana tomobile be tonga dia tomobile an'i Jeff Bezos raha hoe entiny indray mandeha indray andro isaky iray andro izy mitondra dia tsy hoe firy taona izy vao miova tomobile indray manana be dia be mihitsy dia Jeff Bezos sy Rado. Zay nge le soratra dia ny amin'ny Davida sy Goliath, ny amin'ny Elika sy iza re? Iza Elika sy Marina sy izy. Lavitina iza le anarana ka zany Goliath zany tsisy nahalala an'izany. Davida le tsisy nahalala an'izany. Tsisy nahalala an'i Davida zany. Fa voaositra fotsiny, voalatsaka fotsiny fanan'Andriamanitra. Tonga dia niakatra ny anarany. Tonga dia mitovy tantana amin'ny anaran'olona tonga dia ngezana. Iza tsisy tsy voalaza koa hoe Saoly sy Goliath. Saoly mpanjaka. Fa Davida sy Goliath. Noho i Goliath dia fantatry ny olona Davida. Goliath no fantatry fa iza le Davida? Io
Halleluja. Fantatr'olona angenao io arina pentekoste. Ore angeny fisinao io arina pentekoste. Ore sy tsapany fisinao arina pentekoste. Satria manino, raha mino koa ianao, dia raha pitso tahaka izao, ilatsaka aminao koa ny fanan'Andriamanitra. Ary io ilatsahany io ny ela, tonga dia miova. Tonga dia miova tsy rady raha koa ny salama maro intsony. Milatsaka amin'ny fanahin Jehovah. Alléluia. Pasteur Rado. Alléluia. Amen. Pasteur. Jerenareo mbola miresaka teo momba filatsahan'ny fanahy masina zany. Any amin'ny asin'ny apôstôly nge tsika hijery. Asin'ny apôstôly 10. Jerenareo tsara. Asin'ny apôstôly 10. Asin'ny apôstôly 10 vakitsika 4:7 nge. Ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nalaza ny teny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'izay tilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Ahoana ny tenena an'ireto olona ireto izay tilisa amin'ny teny tsy fantatra? Maninona moa ny olona no miteny amin'ny teny tsy fantatra? Satria vagiry fanahy masina izy. Ao aminy ny fanahy masina. Aika ia? Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsika rapitso. Alleluia. Afaka miteny amin'ny fiteny anjelin'ny langy tsika rapitso. Tsy hoe avantsika dia anao hianatra. Asa mbola matory toa jefainareo le fiteny rapitso a. Jonathan, averena le izy. Abasha babalabasha. Ohatra misy disikely a. Averena kely le Jonathan misy tsy. Raha liva zany tsika tsy manao kotonotona fa tonga dia mianatra fotsiny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ani Rosemina zao. Any Somef. Samy hevitana andro matsy Somef aza dia nata fotombavaka. Tamin'ny tsy fantatra. Alléluia. Fa tsy izay io rapitso. Fa androany. Amen. Raha milatsaka amintsika ny fanahy masina, milatsaka amintsika ny fanan'Andriamanitra, itsika ireo teny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo rapitso. Fa akagany zany taizantsika an'izany. Ary zany tsy anaovantsika live rapitso. Ho be ny an-tany. Hotsy, tombo teny amin'ny fiteny tsy fantatra finoana kely ohatra. Raha anao live tsika, dia mety izy nire manao cinéma rehefa aizako ilay aizandreo zany sa ahoana? Tsika tsy hanao live ka. Atsika sy ny fanahy masina zany. Ao anaty Zoom moa tsika. Dia ilatsaka ny fanan'Andriamanitra. Dia aminany tsika. Alléluia. Alléluia. Amen. Latsaka ny fanan'Andriamanitra. Ao amin'ny eo ampitoriana teny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny. Vohositry Petera le avana. Mba herinao zany ianao mitory teny, dia ny olona to dia milatsaka amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny. Dia enjana be zany a. Alléluia. Dia ndreka vakitsika koa ny Jauna 7:20. Jauna, filazantsarany Jauna 7:20. Andiny fahenina. Milaso aloha, azafady a. Diso a. Asin'ny apôstôly fa tsy Jauna. Asin'ny apôstôly, azafady a. Asin'ny apôstôly fa 7:20. Andiny fahenina. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Tokony 12 no isan'izy rehetra. Alléluia. Ny fametrahan-tanana nataon'ny Paoly tonga dia nitondra herin'ny fanahy masina. Tonga dia nitondra herin'ny fanahy masina. Tonga dia nitondra fanan'Andriamanitra nilatsaka tamin'ireo olona ireo dia tonga dia naminany ny olona. Isan'izany eto rapitso. Alléluia. Isan'izany eto rapitso. Jauna 7:20 andininy 7. Zao ry havana malala.
iroaniresahako anareo an'ity ny mpianatra tao arinan'ny pentekosta dia tena nampiasain'Andriamanitra. Tena nampiasain'Andriamanitra be mihitsy ny mpianatra tao arinan'ny pentekosta. Ary tanteraka ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7 hoy Jesosy, fa za milaza marina aminareo mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia irahako aty aminareo izy. Ohatran'ny hafahafa miana an'izany hoe Jesosy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako e. Nefa ninona ny tena zavatra tena tsara? Tsy Jesosy eo ve? Rehefa teo Jesosy tsy rendrika sambo kely ny mpianatra. Tsisy afaka mandatsika fa noho Jesosy teo. Tsisy afaka niteny tamin'ny tafio-drivotra sy ny ranomasina raha tsy Jesosy. Ary tsisy nekeny tafio-drivotra sy ny ranomasina afa-tsy ny feon'i Jesosy. Raha tsy teo Jesosy dia tsisy ny mpianatra, dia tsisy tsika rehetrarehetra, tsisy fitoriana filazantsara. 12 nisan'ny mpianatra na Jodasy tsy nanana fotoana namadiana dia maty. Jodasy efa namboatra programa be mihitsy fa maty any rano. Fa hoy Jesosy, mahatsara anareo ny fialako. Fa maninona mahatsara ny mpianatra ny fialan'i Jesosy? Rehefa Jesosy ny eo i Petera iny ngery avany. Raha nandeha teo ambony rano Petera, afaka nandeha teo Petera. Ny problème ny Petera tonga dia niankina fotsiny hoe Jesosy ry raha latsaka eto dia efa eo Jesosy. Fonjenao ve za raha latsaka eto? Satria teo Jesosy dia ny latsaka eto ny tao anaty eritreriny fa tsy dia tena le Jesosy jery Jesosy fotsiny zany izy mampamonjy hoe rehefa milatsaka dia io Jesosy dia milatsaka izy. Hoy isika tsy misy avisanana tsy evintsova raha mba mananina eto moa za ty dia intoko enao fa nananina. Raha zao no dia zao. Io tena marina tonga avy aminao araka izay nonao. Rehefa teo zany Jesosy dia mpianatra tena tia niankina tamin'i Jesosy. Ary tia niankina tamin'ny Jesosy izay hitany maso. Azonareo? Hoe io Jesosy tsy sananao zavatra raha tsy eo Jesosy. Misy fotoana ary irahana manao zavatra dia miverina hoe tsy hain'ela izy ka tsy vitan'ela izy Jesosy. Satria fanta fa Jesosy amita zay tsy vitany. Azonareo? Hoy izy Jesosy, mahatsara anareo ny fialako. Satria izao, mahatsara anareo ny fialako satria mahatsara anareo ny fialako satria maninona hozy Jesosy? Raha tsy miala mihitsy aloha dia tsy avy aty aminareo mpananatra. Dia le misy mpananatra io ely amin'ny ray kely ireny ny mpananatra. Fa raha handeha dia rahako aty aminareo izy. Halleluia. Zany hoe misy fifamindrana toerana eto. Jesosy rehefa eo amin'ny mpianatra dia na mpianatra na melesona na noro ny zavatra tokony atao. Fa raha teo foana Jesosy dia ampahany amin'ireny ihany ny vita amin'ny mpianatra, fa mpianatra tsy maintsy nieritreritra Jesosy eo andao tatao any ty andao andro ka dia vola andro haitsika zany andao roa an'andro ka dia raha tsy vita io dia andao ntsony Jesosy mialalany ary amin'ny anarana Jesosy ohatra tsika Jesosy miala le izy fa mafy be manao an'le izy. Hoy Jesosy mahatsara anareo ny fialako. Indray andro zany tany amin'ny asaka matantarako anareo ty zavatra ty. Ny fotoana anankiray na olon-dehibe anaty teo amin'ny asa le mandeha teto amin'ity fotoana anankiray ity. Za zany taloha niditra ny asa ako dia commercial ny asako. Mpandray client, varotra tomobile tamin'izany. Dia varotra an'ireny hitanareo hoe Mazda, rehefa mahita an'ireny Mazda Eclipse fakany Soavinandriana ireny nareo. Mazda Eclipse dia za koa anisan'ny mpivarotra an'ireny. Raha mahita an'ireny hoe camionnette Samsung ireny koa rehefa telefôny mantsy Samsung fa misy camion Samsung dia vao reny hitanareo mbola mandehandeha any Madagasikara dia za daholo mivarotra an'ireny tamin'olona. Dia nanao promotion ana Mazda zay tamin'izany. Dia tadidiko misy tamin'izay 125 millions ny vidina Mazda. 125 millions de francs. Dia nisy promotion be hoe manome 25 millions fotsiny dia mahazo. Mandany tonga dia miparitaka nahazo Mazda daholo ny olona tany Ambatolampy zany.
manome 25 millions anao a dia ny ambony 100 millions alohanao 10 volana dia nahazo daholo ny olona nanao opération be mihitsy zay tamin'izany mandray andro a lany ny Mazda lany tonga dia ritra dia mbola tonga ihany ny olona hividy dia laniko dia lany fa mbola manafatra dia ho avy afaka 3 volana ohatriny nary mividy 125 millions io mailamailaky ry vary zay miditra varotra mofo tamin'izany zay miditra aona Mazda mety zany le olona avy any Matolampy reny mitondra gony be ohatran'le mpanangona aluminium reny fa vola be no anaty mividy Mazda anankiroa ndray mividy fa rehefa lasa am'izay le izy dia nalaiko ny avance ny olona dia nisy olona zany nangalako vola nalaina ny vola ny vidanana Mazda izay ho tonga afaka 3 volana dia tsara resaka ery tamin'izany tena olona mihita dia tena sosasosa mihitsy vavanao io vatra tena sosasosa fa ny problème rehefa voraiko ny volan'le olona voraiko tao zany ny avance-n'le olona reo dia ho avy am'izay le Mazda tonga dia nivoaka am'izay tamin'izany niakatra be ny doanina lasa niakatra be tamiko androany satria nidina be ny sandam-bola malagasy dia raha Mazda tokony 125 millions tamin'izany tao anatin'ny commande rehefa tonga le izy ny ampy 50 millions de plus mihitsy lasa 175 millions 160 millions ohatr' zany dia eo zany ny problème zavatra mbola tsy natrehako hatramin'izay maka volan'olona ianao efa vita hatramin'ny bon de commande inona ny lokony anareo ny anay mangamanga ny anay menamena ny anay fotsifotsy ny anay gris realy azy matsy ny lokona Mazda misy tonga am'izay fotoana tongavan'le Mazda voaka any amin'ny port miantso an'le olona am'izay hoe allo sady mangovotra allo satria le tamin'ny voalohany malamalama vara manao ahoana tompoko efa tonga le Mazda efa tonga misy rano le Mazda efa tonga le Mazda fa misy olana kely fotsiny inona ny olana allo nareo tonga ty tongava ty dia miresaka aminareo le chefko inona ary ny olana ao izy ny olona za tsy te resaka amin'le olona sady menatra amin'ny matahotra dia nomeko fotoana atao ampiasana daholo le olona reny nandraisana avance dia nomeko fotoana amin'ny fotoana maheo amin'le directeur commercial anay tonga daholo zay ny olona milahatra eo am-baravarana ozy nareo milahatra eo am-varavaran'ny showroom natsoka am'izay le chefinay azafady raha am'izay reo am'izay io mba hazavao razy am'izay hoe izy le chefko tamin'izay fa izy izy nandray an'le folo izy nandray andreo tamin'izy voatoa hoe zaho ina moa ny asanao zaho commercial dia commercial zany io sady mila varotra ianao mila miatrika ny client ka zao izy izy za andeha zaho izy izy andeha manana rendez-vous zao sakafo mibirao anao raiso tsirairay reo olona reo anjaranao mandray an'ireo olona reo aiza ao ny afahako manao izy izy manomboka izao ianao izy izy manomboka mandray ny andraikitrao nalahelo be mihitsy tamin'izay hoe nilozan'le chef tena nalahelo be mihitsy tamin'izay tena nahay ve mifanary amin'ny sarotra nefa izy misy fotoana mianjera amin'ny moto hitangoronan'olona za manavotra mianjera mamy izy dia mianjera be teo mamasina teo tsy tadidi versainy tsy tadiditsona izy eto mamasina antsika le moto amin'ny ekanangalarin'olona zahako nanakaraha mahabe sambo teo mamasina teo niaro an'le moto nanosika le moto aizanao tsika fanary amin'ny mafy tia ho mafy be ty ozy izy lasa velo lasa izy ny olona efa eo teo ry havana tena tsaroko zareo mandray an-tanana tena hoe mandray an-tanana zany hoe responsabilité dia nampandrosoana ny olona dia nidresena ny tahotra to dia tsy nangovotra hoe tsy maintsy anonsena ny olona le izy tsy maintsy raisina le atao tsy maintsy atao satria asako ty nampandrosoko tsirairay am'izay ny olona peraka tsara eo amin'ny brao manao alaise tsara teny amin'le olona mijery ny tarehan'le olona zao le izy mianakavy hitanareo moa fa nanomboka manao letra nanomboka tazay manomboka milalina loata manomboka manao fihetsik'olona mpandresy lahatra le ohatrany hoe mba izy am'izay teo mangovona tongava ty dia miresaka amin'ny sefo dia vale zany mietrehatra rehefa tongetra za lasa mivoaka dia le sefony zany nazy taona teo mialohan'ny idirany zareo aloha tena nanao exercice mihitsy hoe zao mifihetsika eto raha azo atao sosotoka tamin'izao mbola sosokely mihitsy aloha fa ao ampiasana io mba manala risika fa zao tsy maintsy atrehanao io diriko tao amin'ny braoko am'izay na dirina tsirairay reo olona reo hianatra am'izay zany ianao eo hiatrika an'izany hoe fatezeran'ny olona hiatrika an'izany hoe fimemenoman'ny olona
ary tena nomenimena ny olona zao izy mianakavy hitatsika moa fa nivolatsika malagasy dia tsika nosy fa tsy firay dia miaino dia mety dia miala ka marina fa manare volana reo fa no niato izay tsy miankina taminay izay miankina amin'ny sandam-bolona sy ny dia somary nitombokelyny aloha dia fa ary izy tsy nitombokely mitombo be tena ary nitombokely taohoana mofa zao mahatra mipasiko amin'izay nisy ny tezitra nisy ny comprendre fa na tezitra na ny comprendre ny olona nianatra amin'izay ianao olon-dehibe na nomboka teo zany nandraisako an'izany hoe tena tsapako hoe teo amin'io kion-dalana angezabe teo amin'ny fiainako na tonga na ho lasa lehilahy lehibe ry havana manomboka samy atsika problème amin'izay misy problème ngerana tsy azonao hitsoahany zany misy problème vola vitanao mitsoka an'io fa ino mitsoka iny miodina ihany iny dia miona aminao ambadimbadika ao iny ianao ange problème io zany misy problème dia ndana tsoay tonga aminareo le mpitakitrosa dia idilo ny varavarana tsisy olo mividy indry fa efa nena amin'iny amin'ny toerana hafa mbola sarotra amin'ny ao an-tranonao ianao fa teneniko anao misy fotoantsika manoloana problème dia lasa mitsoka le problème tsika mitsoka iny miodina ty dia miona amin'le problème moka tsy ty any le tany za ihany ty izy fa taizy ianao alleloia fa tena teneniko anao tena teo lasa le sefiko nalahelo fa maninona ny lozanao anaty mafy fa rehefa vita nandray teo amin'ny olona anakifolo teo angamba nandray volo zay ny journéako lavandritra teo amin'ny fiainako ngamba tamin'ny resaka asa nanasafan'ireo olona reo misy no mitambatamba tokony tsy niraisinareo tsy maty tokony tsy niraisinareo ke volanay zao aizatsony volanay fa lasinareo aizatsony atamin'izay nampiasainay volanay aizatsony hitanareo eny le tompoko dia mianatra ianao mangina misy eo dia mamaly avao kanefa na izany kosa azavery averena ana volanay ny volano tsy afaka niverina tsy miverina vola fa mianatra mipasika sady misy olona efa teza zany mody tenenao sao dia isotro kafe kely nareo sao dia isotro kafe kely nareo na anina dia falifaly koa hoe isotro kafe dia omena kafe alleloia nanomboka mianatra ny gérer an'le situation amin'izay azonareo raha le patron raha le sefiko teo foana raha mbola androany ary mbola zaza kely mbola hitsoka problème foana ahako azonareo mbola tsy sahiatrika olona zany ahako fa no niloza ny sefiko io tamin'ny fotoana io mafy tamiko io andro ray io fa natonga na noho ny aveo teniko anareo ny aveo volana vitsivitsy dia nisy an'le crise be tamin'ny 2000 fifidianana tamin'ny 2001 iny dia lasa le directeur anay le sefiko nandeha niasa tany la réunion izy dia zahako amin'izay lasa directeur atao amin'le tsy hoe directeur tsy mitondra ty zay fa lasa zahako no nitondra ny fiasanana io lasa zahako no lasa sefo tao amin'ny fiasana io fa ny zava-nafinahitra tamin'izany ahako efa vitako ny mandray olona vitako ny migerer problème vitako ny mandamina ny zavatra rehetrarehetra miatrika ny zavatra mitranga rehetrarehetra misy mamaky ny fiasana hoe tamin'izany zahako no totototo za mandeha maka hitako zany hoe makany amin'ny polisy ny atonona raha vaky ny fiasana iza no anina sy ny sisa misolo tena ny fiasana tonga tany amin'ny fitsarana sy ny sisa tsy hitako zany raha tsy niala teo isefiko ary isefiko niala satria zao efa niala izy tsy naka olona afa-tsony ny fiasananay tele zany nampirana satria maninona hitany fa efa afaka migerer amin'izay za dia teny aminareo ireo mpianatra ireo tsy navita le zavatra nytenentsika teo aiza ny afahandro Petera mitoro teny dia milatsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra Petera sy Jaona ngery avana ka tena teneniko anareo fa nitoritsika tamin'ny herintaona nisy olona marary teo am-bavadiny tsara endrika tsy nametrahany tanana akory tsy nanaovany fifadikanina tsy nanaovany délivrance zany fa nasenina nina fotsy mijery azy mijerer anay alleloia Andriamanitra ngery avana no teny an'izany hoe mijerer dia voavonjy ianareo fa Petera sy Jaona ngery avana teny an'izany fotsy inona ny olana pelapelitra nitsanga teto mijerer anay ary alleloia dia rehefa nijery an'izy reo lahy satria ao aminy ny fanan'Andriamanitra dia misy endrik'Andriamanitra dia ohatry mijery an'Andriamanitra ianao ngery avana rehefa latsahan'ny fanamasina mijery anao ny olona dia ohatry mijery an'Andriamanitra misy endrik'Andriamanitra nge tsika ry havana hoe Andriamanitra hoe andeha hanao olona tahaka atsika fa rehefa latsahan'ny fanan'Andriamanitra ianao latsahan'ny fanamasina ianao tena mijery anao ny olona ohatry mijery Andriamanitra toloteny ianao taloha
angeravana natsika fanamasina fa za miteny anao fa rehefa milatsaka aminao ny fanan'andriamanitra keravana nafahantsika mitony teny io nareo hoe de tena mieritreritra hoe inona no tenentsika eto ry havana momba ty baiboly ty la hoe mieritsika fotsiny raha heriko fotsiny hoe tena nofoko de anona no veriveriny eto amintsika eto tontolo teny jesosy zazakely teraka atao an-tranomby de tonga ny magy de tondra volamena zava-manitra ary miolo de tonga koa ny ondry mpiandrony de teny hoe de miteny any azo matahotra fa vao mafana nolazainareo anio fa famonjy le teraka ao anareo anio atanany davida de kristy tompo zany aitsejery zany azonareo sika raha tsisy any fanan'andriamanitra io be de be am'izao zavatra ataontsika zao tsy vitatsika tsy vita ho any ilana fanamasina vongeravana io zavatra rehetrrehetra fiainatsika io ilana fanamasina daholo zao na ny loka tedavinao io ary andeha restaurant ny vady amanjanaka reo fa izy anaizy dady ohatra sy mahataratarapiariny eny fa mbola bebe azy fa to de ataovy nefa izy taratarao am restaurant izy leoan'eny sy ny sosety de tsy namandika an'ireo kary tsy hay mihitsy tsy hay ny mandanja lanja nenay aloha de isorana en'andriamanitra misy fanay masina mivadinay nenay voalanjalanja do hatramy hoe ty eny ty zao lasary miaraka amty vo tamin'ny herinandro tenenena zay nenay mihitsy mandanja ty zany tena voataby mihitsy miaraka amty loky ty zany tena laiso mihitsy miaraka am fanama za aloha tena mino ary zay zany hoe tsisy fanamasina tsy mahay mandanjalanja zany arakaraka zavatra zay ataotsika alleloia eny amin'ny tenina rehetra misy anao mpiandrondro davida be de be mpiandrondro teo fa davida rehetra tonga de mahavita tsisy tahotra fa manenjika leo anazy be satria ny latsahan'ny fanan'andriamanitra alleloia mahatsara anareo ny fialahako ozy jesosy niankindoloatra tamin'i jesosy sy mpianatra de zatra mahita zavatra tsapahitanana sy hita maso hoe io jesosy mitenena jesosy fa ho fateto zay fa rehefa tsy toetrony jesosy nidina am'izay nyfanamasa satria jesosy ny teny tsy apaka samy eo zay rola tsy apaka samy eo zay miralahy fa na zany eo na izy fa tsy maintsy miala aloha za eo am'izay izy nidina ny fanahy masina aza mitenareo androany ho ten'andriamanitra hoe ny zavatra rehetra de hainy mino tena mahavarina fa tsika eto ohatry mahay zavatra rehetrarehetra ianao ingeravana za mitena anao fa ianao inge milatsaka aminao fanan'andriamanitra hainao ny zavatra rehetra mbola tsy ataonao io fa rehefa tena tsy maintsy ataonao io de angatahnao tolotsaina fanamasina tena hainao io za rehavana be de be zavatra indrindra taty andavy taty zavatra tsy nataoko teo amin'ny fiainako ataoko fa tena haiko ary le zavatra ataoko teo de mampiaiky ny olona hoe ohatry ny teny hoe fa fanaoko le izy fa tsy fanaoko le izy fa ny fanay masina fanan'andriamanitra ny latsaka tatamiko isaky zay pentecoste izao de reto tanako reto tsy manimba zavatra zany reo reto tanako reto manao zavatra ohatra mavitavita zavatra ihany reo oly ten'andriamanitra ny boky zakaria tsy nyeriko tsy amikery tsy ampatanjaha fa mifanako zany hoe zavatra rehetrarehetra ataotsika rehefa ataotsika amin'ny alalan'ny tsy heritsika sy tanjatsika fa ekinatsika amin'andriamanitra de vitatsika ary manasanao rahapisy rahainao le olona tsy mety mahavita manao zavatra nininy na mamango fahoriana ary de mbola nivadinao no miteny nefa ianao lehilahy misy namanay zay sary kenatra be rehefa misy an'le fahoriana ndray de menay mba mitenena ho ianao fa ianao lehilahy ho mena toka matory fotsiny amin'le toka mba mbola menatra ihany sy le toka mena toka zany mba hoe mba misasa de mba miteny tonga amin'izy tsy miteny borona mena be tena izy olona mora izy rehefa tena mendra be de ohatry ny fanina mety safotra mihitsy no le enatra naikinaikitra ty le vazany ty manao nitsikatsika be izy tsy mateny mihitsy le vady miteny akory aby zatana tompoko izy tonga de ray mpianakaviana tsy avinao nininina mihitsy zany za miteny anao mila fanan'andriamanitra ianao misy zavatra tsy mety voalaminao mihitsy eo fiainanao misy zavatra mikorota tokony anao pentecoste ianao raha pitso ndray araka amin'ny anao pentecoste fa zareo voninanao zavatra tsy fanao ho ny ten'andriamanitra ny amin'ny marika toko fasivy any ny zavatra rehetra hainy mino fotoana nge zao ravana fanaovana ny zavatra rehetra be de be ngeravana zavatra mila ataotsika am'izao fotoana zao ary ilana fahalalany zany tsy ho vitany zakany saitsika zany
fa ny zavatra ilaina fotsiny raha milatsaka amintsika mifanan'andriamanitra dia hoy tena va ny zavatra rehetra hainy mino zany hoe amin'ny fotoana tsy zany tsy hoe mila mianatra nde hianatra ina moa zany anao elektricien mandritra ny 3 taona aloha dia avy indray ohatra mila mikarakara resaka zavatra hafa mianatra mekanika auto ndray aloha 3 taona satria mba de aiandreny dia mianatra bâtiment ndray aloha satria misy zay mba afaka amboatra zavatra ohatra fa tsisy ninona vitatsika ny fiainatsika fa hoy ny tena marina zavatra rehetra hainy mino zany hoe manoloana zavatra anankiray ianao dia tonga dia hainao io tonga dia tafavoaka amin'io ianao satria maninona satria misy fanan'andriamanitra ao anatinao Isaia 1:20 maranako azy bokin'ny Isaia 1:20 Isaia 1:20 azafady raha vakitsika ny 1 hatramin'ny 7 ny ten'Andriamanitra ary isy lofo mitsimboka avy amin'ny fototsy Jese ary isy mikemona avy amin'ny fakany ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia mifanahy fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahy fanoran-tsaina sy ny faherezana ny fanahy fahalalana sy ny fahataronan'i Jehova zareo ilay lazaina fa hoe fanahafiton'Andriamanitra fanahafiton'Andriamanitra ireo raha manana an'ireo tsika dia afaka tena tafititsika amin'ny fiainatsika hoy ny ten'Andriamanitra misy tena anankiray vakiko zay teo adiniko no mariky azy isan'izay resaka fito zay tamin'ireo ten'Andriamanitra vakiko tany aloha ireo fa raha mety sendra tadidinareo tany amin'ny resaka Samsona angamba izy teo voalaza tao zay resaka fanahy fito zay sadidiko so izy teo fa adiniko ny note azy eny ajantsika nefa tsy maninona riavana malala dia teny aminao androany manao hoe raha hitandrina pentecoste tsika rapitso voalazany ten'Andriamanitra efa milatsaka ny fanan'Andriamanitra dia nisy zavatra nitranga zay tsy mahazatra ny fiainan'ireo olona ireo anampy anao anampy atsika amin'izao fiainatsika efa me mandroso makany amin'ny faharatsiana mandroso makany amin'ny tena hoe fiainana mafy tena ilayntsika ny fanahy masina riavana za nge riavana miteny anao fa mitombontsaina ny fanahy masina iny riavana tena tsy takatry ny saina ary misy lalana misy tena tsy mbola nalehan'ny olona alehanao rehefa mifanan'Andriamanitra mitaritarina zany ily zany nge riavana tamin'ny andron'ny Mosary zany Mosary zany tonga dia maina ny rano rehetrarehetra maina fa Eli latsahan'ny fanan'Andriamanitra dia nitarihan'ny fanan'Andriamanitra lalana dia nahita renirano anankiray renirano ray ngeza be tsisy nahita io nefa raha io misy lera tena ny fandrombahan'ny olona vetivety dia maina fa ny olona maty ny etaeta Eli tsy maty ny etaeta satria maninona tarihan'ny fanan'Andriamanitra izy zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra mitahin'ny tompany antsika menakavy ho tena Andriamanitra mararaka azy tanteraka ny amin'ny Ezekela 7:30 ngefa titsika Ezekela 7:30 andininy 1:12 ka hatramin'ny 5:12 dia hoy izy tamiko ary zanak'olona ireny taolanreto ny taranak'Israely rehetra ilay izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotra izay komamina anidy ataovy aminy hoe zao ny lazay Jehova tompo indro rioriko izany anokatra ny fasanareo ary afakariko avy amin'ny fasanareo nareo ka hoetika eny amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatreo fa zany Jehova raha manokatra ny fasanareo ary oriko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko anatinareo fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izany Jehova nefa mitesy sady mantanteraka izany hoy Jehova zao riavana fotoana zao efa fotoana zao andro ianatsika zao efa mahatonga ny olona ohatra ny olo fomate velo falambola velona dia tahaka nyreto taolan'reto mihitsy taolana maina betsaka ny fiainan'ny olona ny ampasana amin'izao fotoana zao betsaka ny fiainan'ny olona tena efa tena tsisy nina azo jerena ntsony amin'izao fotoana zao sarotra ny fiainana
ravoravo tanana ny olona, tena tototsy ny olana ny olona, tototsy ny aritsaina ny olona. Ary tsisy tsy miteny amin'izao fotoana izay maina ny taolanay, levona ny fanantenanay. Za rehefa mba mandeha miantsena aho dia mijery ny fiatsiky ny olona. Za tena resy lahatra, izao fotoana izao tena fotoana efa tena sarotra. Maly ny antsena dia nahita olona, dia avy ny antsena izy dia efa mivoaka, efa azo ny tike, dia mijanona eo ilay ramatoa sy ilay zanany. Dia mitondra mampiasa telefony dia calculena ilay totaliste dia mikefy izy. Diana, mbola misy adiny tia boty adintsika rapitra ny nareo. Verenina kotiana sao dia vo. Verenina kotiana sao dia misy diso na dia mihoatra 10 euro ary iny a, zava-dehibe. Ina zava-pikerenina, taloha tsy dia nahita an'izany. Taloha zao a, misy an'ilay marikana zavatra eny amin'ny misy hoe marikana zavatra mitovy ihany fa marika io a ambanimbany vitsy satria mety hoe mipresentation any tsotsotra kokoa noho ny hafa. Mety hoe samy mividy siramamy ihany ianao a, ny anankiray anaty ohatry ny baoritra ohatry ny emballage ratsiratsy zay, ny anankiray mety anaty tena boîte plastique, dia lafo ilay anaty boîte plastique. Fa zao a, taloha tsy dia misy vidy ilay ratsiratsy présentation hoe vidy zavatra mora angazy mantra. Fa zao iny ny lany voalohany isaka miditra any amin'ny varitra to dia iny ny lany voalohany satria hoe efa any daoly olona zao mandeha. Mais sarotra ny fiainana. Eco plus que ny rano sotroina. Tsika zao zay olana amin'ity misy olona fantatro zay tsy mividy amin'itony fa tonga dia ilay rano lafo be reny. Nefa zao samy velona ihany, any sy narano kibo zao misotro an'ity. Dia itony ny sotroina. Matsafo tsara tsisy fofony ity, tsisy an'ilay ezo ity lehibe ny goany, tsisy an'ilay fofona ilay tsirona ohatry ny matsaboka be iny. Anjara tiako tenanareo dia zao. Hoy ny olona maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izay. Fa hoy izy Andriamanitra, anao hetsika Andriamanitra zany. Ry oloko, izany hanokatra ny fasana. Misy olona zany any mivavaka dia mitaraina, Andriamanitra, mpamafy loatra ty. Ao aroso Jehovah za hanokatra ny fasana. Dia zao, ampiakariko avao amin'ny fasana reo. Dia vetika eny amin'ny tanany. Misy olona zany mitsangana, lolo vokatra, taola maina, voaka voapasana, fa taola maina ihany. Miakatra voapasana. Vao miakatra voapasana dia efa manao selfie mbola maty, mbola taolana, mbola tena efa atao story sady. Fa Jehovah mahity teny. Fa tsy mbola ampy ireo zavatra rehetrarehetra zao. Na hosokafana ny fasana, na hivoaka voapasana ny olona. Ny ahatonga ny zavatra ho tanteraka, dia ny fantatra amin'ny folo hoe ataoko anatinareo ny fanaiko. Dia ho velona ianareo. Betsaka ny olona tsy maharitra ny andiny fantatra amin'ny folo io. Fa vao fasana, miakatra voapasana dia mandehandeha dia feno faty mandehandeha nge raha eto amin'ity zao tontolo zao ty. Eny an-dalana tady dio ty teniko ty, misy olona tsy mitandrina Pentecoste, tsy miraharaha izay fanamasina zany, tsy te halala momba an'izany. Dia za miteny anareo, mifanena amina faty be lehibe nge tsika eny an-dalana. Fa ny olona azo lazaina hoe tsy maty fa velona, dia ny olona izay men'Andriamanitra ny fanahy. Io mahatonga fahavelomana. Fa mandeha zany ianao dia zao ataovy ao an-tsaina hoe velona mandehandeha ty. Eny amin'izao tontolo izao tsika na eny am-piasana, na eny amin'ny toerana izay alehantsika eny dia tadidio fa mifanena amin'ny faty tsika. Voaka voapasana eny. Ary misy olona mivavaka mihitsy amin'ireo, mivavaka ingery hoe mivavaka tamin'Andriamanitra eny mba voyage zay maina ny taona hoe Andriamanitra hoe ao avoakako, sokafako lolo fasana. Hoe satra Jehovah, alleluia. Dia avoakako ianareo, ampiakariko voapasana. Amen. Dia vao vitsy dia lasa amin'izay mandeha. Dia raha pitsy zao, zapena fotsiny ny Pentecoste. Ena koa izay Pentecoste zany izay tianao an'izany. Dia velona nge, tsy velona mantsy. Mivoaka tao pasina nge dia mandehandeha. Fa tsika tsy te ololo vokatra atao ve amainina. Isika raha pitsy tsy te ololo vokatra isa ataontsika, tsy te ololo vokatra, tsy te ho karandoha mandehandeha. Fa tsika mila ny fanahan'Andriamanitra. Io ny atonga antsika ho velona. Dio ny atonga antsika handeha. Dio ny atonga an'Andriamanitra amponenina antsika amin'ny tanitsika. Fa velona ianao io zao a. Efa misokatra ny fasana. Efa mivoaka voapasana. Alleluia. Fa tsy ampy kely. Ary tsy ampy ny zavatra ngeza indrindra. Dia ny fanahan'Andriamanitra ibosaka amintsika. Taola maina daholo ireo olona mandehandeha ireo. Taola
lamaina daholy fa ny tsy ampy mahatonga andreo velona dia ny fanan'Andriamanitra. Isika mahita izay lalan'izay dia ny fitandrematsika pentekosta rapitso amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanana pentekosta ao rapitso fanan'Andriamanitra ny hamangy anao. Ary rehefa hirotsaka aminao ny fanan'Andriamanitra dia hitondra fahavelona. Eo anao ny atao hoe velona amin'izay. Rapitso ariva ohatr'izao zany tsika fifariana be eto rapitso ariva tsisy mbola mody rapitso ry Bordeaux sy ry Amboise sy ry Saint-Malo fa satria rapitso arivontsika tena fetin'olona velona rapitso. Fetin'ny olona velona rapitso. Le velona rapitso nandray fanamasina velona hoa. Alleluia. Anao zoma zay anao pentekosta miaraka aminay ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra tsy amikely tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehovah. Ny zavatra rehetra ataontsika manomboka rapitso indray avozin'Andriamanitra tsisy amikely tsy ampatanjahana. Ozy ny hoe ianao hoe dia vitan'izany dia tenena zangiavinao pentekosta hoe tia misy zavatra tokony atao io ve dia vitanao dia zao tsy tenenao vitako fa manino zangiavinao pentekosta hoe satria nahoana tsy amikely tsy ampatanjahana fa le amin'ile fanahy raisitsika rapitso ino ny tena zava-dehibe mba hitehaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Tapitra ny toritentsika ireo ny vavahantsika ho an'ny toriteny tsy anaovantsika ira fiderana dia taka mazatra izy ara-fatsapantsika. Izy aminareo no manana fahatsapana ho zaraina ary androany. Alleluia. Izay manana fahatsapana ho zaraina dia laso aloha alefako ny commentaire ino ny kantoko iny iny soratako iny. Alleluia. Laso aloha iny lasa iny na rehefa nileo fandarina andramoka izao ay zahako mihitsy ka anakiradeo andramoka izao io ny antsonareo raha misy olona izy maniry izara fahatsapana amty androany ty dia ho ampidiritsika izay olona izay olona roa na telo na efatra nanareo eto koa raha misy aminareo eto koa ohatra te izara fahatsapana dia tonga dia afaka miteny nareo fa tsy mila miantso tsony Halleluia. Izy ny izara fahatsapana inona ny tsapanareo anatin'ny 2 minitra mba hizaranareo izay zavatra tsapanareo izay nahakasika anareo sy izay nandonanareo to anatin'ny toritentsika tamin'ity androany ity. Halleluia. Ao ary zao rehefa risika navavitsika tiana rakotoary zaka izy no izara fahatsapana voalohany amintsika eto amin'ity androany ity. Tompona navavitiana inona ary ny fahatsapana ho zarainao androany. Iny Jesosy pasitera dia misaotra pasitera amin'ny fitenenana. Nefa zany zavatra tena nakasika be amin'ny tenin'ny pasitera teo dia le hoe noho inona zavatra ataontsika dia karaha tsisy fanahy masina ao amintsika tsisy an'izay lemin'Andriamanitra izay dia tsy vanina ny rehetrarehetra tsy ary fa rehefa ao amintsika izany hoe fanahy masina fitiavana fahasoavan'Andriamanitra dia tanteraka izay teneninao. Amen. Alleluia. Makasitraka tahin'i Jesosy tsika rehetra. Alleluia. Misaotra nao mekely dia zako mba himekely. Alleluia. Makasitraka raha nabavitiana rakoto ary zaka misaotranao amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manakirepasona ny amaly fitianao dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ao izara fahatsapana indray raha latojo eo ihany ianao dia atodika anao fotsiny ny kamerana. Ao raha latojo izara fahatsapana latojo moa miaraka aminay eto androany tahin'ny tompo raha latojo. Tahin'i Jesosy dia na zany ny fahatsapana tena tsapako hoe ny fahalehibiazany hoe fanahin'Andriamanitra tena tsapa be ilay izy tao amin'ny Samsona hoe nanahoana izy rehefa nisy ny fanahin'Andriamanitra hoe lioana dia vitany nanasamasambaka anazy tahaka ny zanak'osy tena nakasika be anahy fa ahoana indray izy rehefa tena tsisy fanahin'Andriamanitra na dia olona nefa lioana mahery noho ny olona fa rehefa tsisy ny fanahin'Andriamanitra na olona ary na vita namotsika ny masony dia tena faly mihitsy aho hiatrika pentekosta sady manasa izay miaino rehetra andao anatrika pentekosta satria tena tiako amiko mihitsy koa izany hoe avita zavatra rehefa miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Alleluia. Tena hosoran'Andriamanitra mihoatra no Petera. Amen. Satria tena nahakasika be anahy koa ny zavatra rehetra ny fivoarana sy ny zavatra miseho tao farany tantaran'i Petera rehefa nandray fanahy masina dia amainina be tahin'i Jesosy tao. Alleluia. Zao hitehaka ho an'i Jesosy dia hisoratra hipotra anaty soramandry hoe hitody sy Petera. Alleluia. Nao rehefa nisika indray raha nabavitsika andro andry izy indray ny izara fahatsapana amintsika amin'ity andro anty tahin'ny tompo raha nabavy andro anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pasitera dia tahin'i Jesosy tsika mianakavy
dia ny fahatsapana tsapako koa pastora dia hoe tena hoe zava-poana mihitsy tsika raha tsy ao ny fanahy masin'Andriamanitra ary tsy mahefa na inona na inona raha tsy ao ny fanahy masin'Andriamanitra. Aleluia, amen. Aleluia, mahakasitraka ranabavy ando andria tahiny tompo isika menakavy andao ampandrosotsika indray ny anabavintsika manaraka izay efa nanao appel tato izara fahatsapana amintsika ihany koa ny ranabavintsika Elizatsiala izara fahatsapana tahiny tompo ary ianao. Mankasitraka pastera dia tahiny tompo pastera menakavy dia tahiny tompo sika rehetra. Ny fahatsapana azoko dia sahatritsika tampasara tamin'ilay fanahy masin'Andriamanitra dia andro ny Pentekôsty dia midedava ny Jehova fa tsisy afa-tsy ho fanahy masina ihany mirotsaka ao anatintsika no maha-olona tsika. Aleluia, amen. Aleluia, ndray tehaka ho an'i Jesosy sika misy mizara fahatsapantsika makasitraka ny ranabavintsika Elizatsiala fa anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Ndao mbola mpandrosolona anankiray indray tsika ranabavintsika Yama Odile. Aleluia, izara fahatsapana indray ary ranabavy Yama amin'izao fotoan'izao anao ny fitenenana. Aleluia, tain'i Jesosy pastora misaotra amin'ny fitenenana tain'i Jesosy tsika tsirairay avy. Ny fahatsapana azoko aloha dia teo amin'ilay hoe tsika izay tsinotsinona akory, tsika izay tia mba olona malaza, tia mba olona hoe manana fahefana manahoana fa dia fikosamen'Andriamanitra fotsiny dia mba tena irisahana amin'ny fanahy masina zany mba manana fomangesa-etan'izany dia tena hoe makasika be mihitsy dia manantena tsika fa fandresena lehibe niezina ny ao aorianan'izao pasika fiatsika zao dia manentana tsika tsirairay avy fa iny Jesosy dia tsika rehetra. Aleluia, amen. Aleluia, itehaka ho an'i Jesosy sika. Aleluia, makasitraka zokiama tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manakire-pahasoavana ania amaly fitianao. Faraparany ngamba ampandrosotsika ny anabavintsika Lovlitina izara fahatsapana izy amin'ity androany ity dia metsika azy ny fitenenana. Ranabavy Lovlia anao ny fitenenana. Ranabavy Lovlia anao ny fitenenana raha maheno anao azafady. Tain'i Jesosy pastera dia mankasitraka indrindra na amin'ny fitenenana dia ny fitsapana hozaraiko amintsika moa dia tena hoe ny mahazava-dehibe ny fanahy masina zany tena zava-dehibe ny fanahy masina dia mila angatahantsika tsirairay avy izay hoe mbola mety misalasala amin'ny finoana an'Andriamanitra angatahantsika zany tolotsain'ny fanahy masina zany indrindrindrindra ny azahoantsika ilay fanahy fiton'Andriamanitra dia ilay fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoran-tsaina, faherezana, fahalalana, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fanahy matoky dia tena hoe hompandresy foana tsika miaraka amin'Andriamanitra rehefa izay satria eo amin'ny fiainantsika tsika dia tsy mahavita na inona na inona. Aleluia, amen. Aleluia, ndray tehaka ho an'i Jesosy. Aleluia, Jesosy ny zandro Lovritsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana fa tsy fitsapana ve tsy tsika izara fitsapana eto efa nandalo fitsapana zao dia fa fahatsapana hoe inona zavatra tsapanao tao anatin'ny toriteny. Ndao tsika anao ira fidirana anankiray anakatonatsika an'izay toriteny zay dia hivavaka ho an'ny toritentsika ohatran'izay hivavaka dia hivavaka misy solitenany groupe zay maresana koa hiaraka hivavaka aminy dia ataontsika le hira mafinaritra, ataontsika mpitsanganana hitsanganitsika, ataontsika le hira hoe efa aminao le hery rehefa aminao Jesosy amintsika le hery. Aleluia, dia ataontsika izay hira izay ho voninahitra Andriamanitra, ataontsika fifaliana be mihitsy izay hira izay. Aleluia, any aminareo sazao. Sebenarnya anza-anzaka Jangan kau menghilang Anita kebenaran Dan suci Ingin memperang Randoni jadi Cisma patahkan Randoni jadi Cisma patahkan If I'm
Ivavatsika am'izao fotoana izao a dia tentsika hoe Jesosy malalo tena mila manao pentecoste zay, mila manao pentecoste zay Jesosy mila manao pentecoste zay fanahy masina. Aza ilozanao zay fanahy masina, aza velanao zay fanahy masina hoe tsy andray an'izany fanahy masin'Andriamanitra zany rapitso, fa tena ilainay zany. Tsy mavita na inona na inona zay Jesosy a, tsy mahay manao na inona na inona zay Jesosy a, raha tsy misy fanahin'Andriamanitra izay miaraka aminay. Fa hijanona olon'olom-pona foana zay raha tsy vanginy fanahin'Andriamanitra zay. Ndre mandeha isa-taona zay ary ny herin'ny fanamasina, ny batisan'ny fanamasina raisina isa-taona dia ampy amaky vakina ny taona manaraka amina fomba miavaka. Tena hoe rehefa ampandalo pentecoste zay rapitso Jehova dia tena amina tolotsaina tsy takatry ny saina, tsy fisainan'olombelona. Tena hoe amin'ny fomba zay tena mety agaga ny olona sy atalanjona na ny tena ray aza ho talanjona, ny fomba hivoany amina zavatsarotra anankiray, manana olana anankiray zay, manana lalana be dia be ahafahana mivoaka amin'io Andriamanitra, ary lalana mbola tsy nalehan'olona izany. Jehova Andriamanitra tena mila anao zay, tena mila ny fanatrehanao zay, tena mila ny fanatrehanao zay, tena mila ny famanginao zay Andriamanitra, tena mila ny famanginao zay Andriamanitra, mila ny fanahinao masina zay amangy anay rapitso pentecoste. Eganay Jehova Andriamanitra tsy hisy ho diso anjarana dia ray azy. Mba hiofitrofotra tokoa ty tranonay ity rapitso dia tena hisy fanatrehan'Andriamanitra tahaka an'ireny tany amponja nisy an'i Paoly sy Silasy reny. Tena hisy fanatreha amin'ny fanahy masina tahaka atao amin'ilay efitra ambony nisy ny mpianatra tao amin'ny azon'ny apôstôly. Ary dia hidina ilay lela mitalehina afo, dia le endriky ny afo ny fanahy masina hidina ty anatinay. Tsy hisy na dia ray ho diso anjara Jehova, fa samy andray amin'izany zay rehetrarehetra. Fotoana tsika io rapitso fanahy masina, fotoana tsika io rapitso fanahy masina. Rendez-vous tena farak'izay important eo amin'ny fiainanay, ahafahanao fanahy masina mamahy anay. Mba tiana hilatsaka aminay koa ny fanahin'Andriamanitra, mba te amina sambatsambakanio anatan'olona koa zay Andriamanitra,
mba te aminaniko zay Jehovahandriamanitro, mba te hilatra amin'ny anarana lehilahy lehibe ny anarana i Jehovahandriamanitro. Ary zany azy na dia nilahatra azy ny anarana Davida sy Goliata teo amin'ny solamandry, mbola resiny Davida i Goliata. Zao vao analehibe ny anaranay any ianao. Tena hanome anay toro-tsaina amin'ny fomba miavaka ivoana izy. Ozy ny fomba fiteny mahita lalana ambanin'ny tany, fa mahita lalana ambanin'ny tany zay ivoanay amin'ny olana io. Mahita toro-tsaina sy takatry ny saina zay andravandravana an'io io olana, io atsanina izay tokony akarariny andohanay io. Amin'ny fomba tsotra fotsiny ivoanay amin'io. Misy fatotra taka ny fato maty, taka ny mahita tavy be dehibe mifamatopatotra izay ny Jehovahandriamanitra ho sarotra ny amahary io fatorana io. Fa milatsaka ny fanan'Andriamanitra piso tady anankiray sotomina ao anatin'ireo dia mivany fatorana rehetra. Alleluia. Sotra Jehovahandriamanitra, sotra Jehovahandriamanitra. Ry ambana malala, mety misy zavatra be dehibe mifamafao eo amin'ny fiainanao, zavatra be dehibe mifamafao eo amin'ny fiainantsika. Za tena teteny aminao, na lafin-zavatra firy eo amin'ny fiainanao no mikorotana sy misafotofoto. Miditra fotsiny ny fanahy masina, tonga dia milamo io. Any amin'ny sorsa misy tonga dia milamo. Sotra Jehovahandriamanitra, sotra sy miveranao zay. Isaoranay anao sady fanahy masinao hamangy anela ampitso. Amin'ny alina ity sahady zay Andriamanitra dia efa hanofy. Amin'ny alina ity sahady zay dia efa tena tsapa famanginy ao anatin'ny toromasona ilalinao. Ary dia ho tsapany tena ho resy lahatra zay. Fa raha piso dia mba ho tonga ho anay koa ny fanahy masin'Andriamanitra. Vita Pentecoste izay dia tsy mba ohatranay androany, tsy mba ohatranay omaly, fa ohatran'izay mbola tsy nisy teo amin'ny fiainanay. Ary na izay ary ho gaga hoe misy zavatra tsy vitanay taloha, vitanay ao aorian'ny rapitso. Ianao Jesosy ny teny fa raha misaraka aminao zay tsy mahay manao na inona na inona, zay tsy hisaraka aminao. Ny tena marina azy mbola hiampy ny fanahy masina koa hitaridarananay. Dia azo antoka Jesosy ny fiainanay rehefa azo antoka, tsy mampatahotra ny fiainanay. Inona no olana no tafajanona eo aminay? Inona no ady tsy ondrika ao anatrehanay Andriamanitra? Ary inona no tsositrana raha entinay ambavaka? Demoniaka taky ny ahoana ny tsy afaka? Dia volo taky ny ahoana moa reo no mamatotra ny olona ny tsy ho hiara rehefa izay manao délivrance? Satria fanan'Andriamanitra tanatiny. Sotra Jehova. Voninahitra ny manao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoka ny Jehovahandriamanitra fa izay rehetra nandray an'izao toro-teny izao koa dia handray fanahin'Andriamanitra sady reseo lahatra ny olona karaza Pentecoste Jehova, fa tena sitraky ny fonao ny Pentecoste. Sitraka ao ny andefa ny fanahinao Andriamanitra. Voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Hivavaka raha nabavitsika Maria Hortensine amin'izao fotoana izao. Atsaraka amin'ny teny Maria Hortensine dia hivavaka nabavy Angela amin'izao fotoana izao. Fahiny Jesosy, fastera fahiny Jesosy atsika rehetra. Mbola hiavaka atsika lia Jehovahandriamanitra ranaizy mandany keo. Mbola faly misaotra sy midera mankalaza anazy. Misaotra mamy mifantananao amin'ny fomba manantarana izao ainao indrina izao Andriamanitra. Tsy mihanay Jesosy efa noho ny herinao. Ndreto tompo hiatrika izao Pentecoste izarapitsy Jesosy. Oka hotsaka aminay Jesosy ny fanahy masina. Azavana mandandany fotsiny izany Andriamanitra oko hotsaka aminay amin'ny fanahy masina. Jesosy terizo aminay izay fanahy masina izany Andriamanitra. Terizo izay Andriamanitra. Ratsika ampony tsirairay aby izay fanahy masina izay. Oka izay tarika aminay Andriamanitra ny fanahy masina izay. Ratsika aminay tsirairay aby Andriamanitra. Voninahitra eo n'Andriamanitra rery any. Ary fadarako sy mitsotra. Alleluia. Amen. Hivavaka nabavy Angelina amin'izao fotoana izao.
Saotra andranabavy. Alleluia, amen. Iara fakakasika. Jehovah tompo iray malalanao e. Natsangakanao zanakao tokoa izahay tsirairay avy rehetra. Jesosy tompo, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay mbola nitantananao izahay tahaka izao andron'ny misaondray. Jesosy tompo tianay eo, adioky tanteraka izahay, amasino izahay tsirairay avy reto mba adio eo anatrehanao. Atolotrainao tompo izay momba nay tsirairay avy, Jesosy malalo, atolotrainao fonay ny sainay sy ny fanahinay rehetra ho diovinay amin'ny alalan'ny ranao mahery izay. Anjakao izahay Jesosy tomponay miasa mahery any anatinay ihany ianao Jesosy ianao ilay Jesosy mpanjakany izao rehetra izao, ianao ny mpanavitra anay. Misaotra anao nanova ny fiainanay tsirairay avy, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay mampafantatra anay ny amin'ny asan'ny fanahinao izay manafaka anay amin'ireo zavatra ratsy izay mitady sisika any anatinay tsirairay avy ihany. Jesosy tompo, ravaravao izany fanahy ratsy izany. Ianao Jesosy malala no tompony teny farany, ianao ny mandidy ny fiainanay, ianao ny tompony mombanay rehetra Jesosy. Tsy zavatra izay tsy hainao atao aminay. Tompo malalo, ndreto izahay mitalao aminao indray amin'izao sabata masina izao Jesosy. Mitoerany anatinay ianao, anjakao izay rehetra mombanay Jesosy tompo, fa ianao ny miahy ny mombanay rehetra. Vony izahay ny ankatony teninao Jesosy. Miasa mahery ianao, miasa mahery any anatinay ihany Jesosy tomponay. Ianao ny mpamahan'ny olonay, ianao ny manafaka anay ny amin'izay rehetra ataonay Jesosy. Raha mitaraina aminao izahay dia ianao ilay fiain'ny vavaka, ny fanaina masina dia tsapanay tokoa fa miasa mahery aminay sanandro izany, ary mamelona anay tokoa. Ao aminao ny fantatray misy mifamonjena Jesosy. Izay feno fanahy masinao dia tsy maintsy mandresy amin'ny anaranao. Ianao ny mampandroso ny fiainanay, ary ianao ny tena mampahery anay. Izanaiza misy anay Jesosy dia fantatray foana fa ny zavatra rehetra iainanay dia eo foana ianao miatrika izany natolana ratsy Jesosy. Dia tsy manalavitra anao izahay, tsy manalavitra anao ianao, ka ianao dia miasa mahery, ary ny vatanay rehetra Jesosy dia anjakanao avokoa izany. Rehefa mitafy mifanainao masina izahay dia tsy maintsy manana izay herinao izany Jesosy tompo. Tsy kivy izahay, tsy kitraka manana anao, satria dia matanjaka ny sainay fa tsy maintsy mandresy hatrany. Hanompo anao fantatray tompo, na ny lalana izay efa nazavainao anay sy ny anaranay dia efa fantatray izany lalany fahamarinanao izany. Itsika ny fanahinao tompo tsy miala any anatinay izany, ho mamindrafo aminay Jesosy, mamindrafo aminay ireo fanahy ratsy rehetra izay mbola misisisika anatinay, ireo fanahy ratsy izay mbola mitady lalana dia hiditra any anatinay izany dia miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ireo fanahy ratsy rehetra fanaporontana izay tsy mahavalona ny tenanay Jesosy tompo. Tsy mendrika anao izahay, tsy mendrika miaraka aminao, fa ianao no nifidy anay toy izao, ianao natoy izao anay Jesosy tompo, ianao natraka anay, ianao nanokatra lalana ho anay Jesosy. Na dia maharary ireo fanahy zavatra amin'ny fiainanay dia tsy diso anjary izahay fa mbola nomenao lalana ihany ahita ny tavanao Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka Jesosy. Ianao ny fifalianay, ianao Jesosy tompo ka matoky ianao izahay, matoky ny fitantananao, matoky ny herinao. Tsy asaraka anao izahay Jesosy, efa nanolotra amin'ny fiainanay iray manontolo eo anatrehanao, ka mangataka pena aminao izahay. Tsy adinay koa ny ankonanay Jesosy, ireo firenena malagasy dia ny andohanay Jesosy. Tadasy bimbinao trano izy ireo, nomelany elokay malagasy Jesosy, izay tena feno fahatany, feno fandringanana tokoa, feno fampisaviana, feno asany ratsy.
ampatanteraka amin'izany ratsy zany Jesosy ny malagasy firenena io ny fitiavan-teny ny asany nofo ratsy rehetra Jesosy izay tsy vohitotra raha tsy amin'ny alalan'ny fanainao masina mitoetra any anatin'ny tsirairay hafa mangataka izahay Jesosy mba ho diovina sy ho tantananao izany firenena izany mifavaka mafy aminao izahay fa ianao rery ihany no azonay hitalahoana Jesosy ianao rery ihany no azonay ametrahana ny olana anay ianao rery ihany no mampafantatra izay momba nay tsirairay hafa Jesosy Tompo manjakany anatinay ianao nampandrisy anay ny mihina zava-miseho amin'ny fiainanay Jesosy ianao ihany ny fantatray ianao ihany Jesosy ny tomponay ianao ny mpanditsy mpanapaka anay anjakao zahay rehetra Jesosy rehefa nay fahendrenana ny tena anjakany anatinay rehefa naynao manome hery rehefa naynao atokisana rehefa nanao pampahery Jesosy enoy papakay Jesosy matoky anao zahay Jesosy alleluia amen Jesosy amen alleluia sotra n'andriamanitra tsika amin'izany mivavaka izany andriamanitra manankirehefa saona miala fitianareo mirahavava izay niaraka tamiko mitondra bavaka teny tamin'ity androany ity dia amaranantsika ny fotoana androany no ira fiderana anankiray tsika efa lasagiraza ny fotoantsika ny taratasika vao nanomboka androany dia ira fiderana ray ataontsika mamy be mahafinaritra be mihitsy fiderana hitsanganytsika rehetrarehetra ty hitsangana rehetrarehetra ny atokantrano ianao ira fiderana ray farantsika inona ira tiantsika atao efa nisy ira voahoma anao zay masina tonga anta iny anty eva etoza etika raiso fatsapara
Pamfitariana makasitraka tsika rehetra koa toka niaraka tamin'ny teto androany a raha volasika ry amin'ireo anaty fa jesosy a dia rapiso raha samy tahitovy venaina somatsara dia rapitsika eo anao anaty zoom manomboka amin'ny folo ny zoom atsika karaka akaraza pentecoste isika ndray fanahan'andriamanitra isika mandefa mpiampy zay hiditra anaty zoom iaraka amin'ny rapitso a raha amin'ny rapitso no tsisy fandara tsika anaty vavaka fiembenana fa amin'ny talata alina tsika meona ao anaty vavaka fiembenana amin'ny sivy sasany alina samita hitoko daholo aki radio point radio 1 afahanao mieny nonjapeo aki radio a samita hitoko daholo a samy miravoravo amin'ny fanahy masina rapitso ndray tsika meona aleluia amen